Miaraba atsika rehetra ndray tompoko lasy tompoko vavy amin'izao maraina izao amin'ny 1 latsaka fahatelo zao eto Madagasikara. Elana tsiny betabe ny fahatarana teo amin'ny adiny ray mahery 10 minitra zany ny fahatarantsika noho ny fahatapahan'ny herinaratra avy eto amin'ny studio zay anaovantsika nyty fandarana ity dia zay no mahatonga an'izany fahatarana izany. Efa nijery tsara zay teo hoe nisy simba ve le fitaovana farany sanatriny zany ka nisy simba teo de vahinareo zay jirama fa so ihany aloha fa nerendoza le fitaovana dia voaro ny onduleur sy ohatran'izay dia tsy nisy zay fahasimban'izay fa ny fahatarana zany no nisy satria tena hoe minitra vitsy mialohan'ny anomboana ny fandarana mihitsy no tapaka ny jiro teto amin'ny studio. Ny voalohany teny dia mitondra foana ny teny fankahirezana sy ny teny fampiononana ho antsika havana namana tapaka rehetra izay niarambona noho ny fisin'ny valanaretina ka namoy havana akaiky na namana izany na olopatatra ihany koa dia mirary finoana feno atsika rehetra zay tratra an'izany atao kory fa dia fomba ny nakandrefam-baravarana zay. Ho an'ireo zay mbola manana tsy salama ihany koa dia mitondra ny teny fankahirezana mba ahazo fahasalamana aingana sy fahasitranana aingana isika rehetra vokatra zany retina Covid-19 zany zay mbola misy amin'izao fotoana zao fa tsy azo atao atsirambina mihitsy. Iresaka manodidina ny mihitsy tsika amin'ny ity maraina ity satria dia misy ny resaka ny famaofao tamin'le resaka vaksiny dia hitondra fanazavana mikasika an'izay tsika ao anatin'izao fandarana izao mba anazavantsika ny sain'ny mpiray tanindrazana manodidina an'izay resaka vaksiny iarovana amin'ny valanaretina Covid-19 zay. Mety gago nareo mahita n'ity zavatra eto ity tsy de fanaonay loatra io fa misy an'io ao satria isorana n'ilay nanome azy za tsy tena izy nanome an'izy ity fa noho ny fetiny ray zany dia nahazo an'ity zahay maromaro moa ny lehilahy ato anatin'ny ekipa Miara Manonja dia iarahanay misotro eto ity rehefa aveo dia ataonay tsinitsinina aminareo azany lokony jerena fa ny ao anatiny le rano jerena izy io tsy misy alcool fa dovay zany izy io fa tsisy alcool avay moseo izy tsika zay fahafantarantsika azy dia tsisy alcool izy io zany satria raha misy alcool izy ity dia tsy napotranay teto satria zay mbola nao fandarana fa rehefa zay zany miteny nahazo an'le fisotro iny zay fa tsy mipotra eto ny sariny misy alcool izy zay dia any ambadika fotsiny zay mamango anazy fa ty zany sanay eto satria na misotro an'ity ary zay rehefa aveo dia tsy maninona mihitsy sady tsy kopaka ny tsibila fa tena norme tsara na ny zavatra resahana ary ka zay mahatonga anazy ty eto fa ty ndray aloha zany tsy ohatra le tenen'le ranamandry hoe za tsy malany ray vera misy tena hoe ray vera ary ozy tsy laniko fa any anay na ty tavoangy anankiray ty ary baraka tsisy alcool laninay tsara mihitsy dia asinay lay vera rehefa aveo dia raha ohatra ka tsy hitanareo fianany dia efa votsotsanareo mahagaga zay ny mikasika an'ity zavatra ty sady haingotsihatra izy io no alorana fisaorana n'le olona tsara sitrapo zay nanome anazy misaotra betsaka nareo mivady zay nanomeny izy io fa tonga naety tsara mihitsy izy ty ary tena hoe ho an'ny ekipa Miara Manonja io zavatra io zany dia makasitraka aza misahirana sao dia isy sahirana indray hoe inona tokony alefa any aminar aza misahirana fa zay nefa kristianina ihany fa dia aza misahirana kristianina ihany zay tadidio zay ny lava zay ny foy miaraba erika aloha fa erika zany eto amin'ny plateau ihany koa miaraka amiko eto manokatra an'izao fandarana zao amin'ity maraina ity taratara kely tsika dia mialako aloha anao tsiny fa za efa navita fialatsiniko ya miaraba namana solom-bavim-bahoaka ako mankasitraka amin'ny fanomezam-pitenenana miaraba antsika rehetra mpanaraka sy tapaka ny fandarana Miara Manonja ankasitrana ny faharetantsika teo tena naharo-pero mihitsy isika ary totoafo ny esimeso atony hoe fa maninona ny tara tena mariny zany ialana tsiny tokoa satria izay lay efa endrika fahitantsika hatramin'izay mo ary io le mampikaikaiky antsika isan'andro eto zay le makasika indrindra ny sosialim-bahoaka tafiditra ao anatin'izay ny jiramaty dia omena amin'ny maha-hery izay any nareo jirama fa mbola
hoavy ny fotoana hitondrana iny machine raha sanatry maty amin'ny tenin'ny honorable Fidèle Razafapera teo fa eto ako ilako fa tena mba nandona amin'ny foko mihitsy ilay antsony namana avy any Ambatondrazaka tany tena fony tamin'ny fotoandrony zanaka mpampianatra ny EPP mihitsy io dia misy an'ireny hoe affectation sy nandre dia mitsaika voatety mihitsy faritany Madagasikara fa tany amin'izany toerana hoe andranombaingy zany tena lavitra zany ny fitoerany dia eo 3 kilomètre 500 mètres zany hoe tena ambany vohatra be raha tamin'ny fotoana ny ainay tany tena mbola Amboto farivo izy Amboto farivo fokotany tamin'izany Amboto farivo mantsy afaka nandriba kely teo fokotany fa manodidina zany le andranombainga io fa le olona any andranombainga zany mahatsiaro ny tena tamin'izany tena à l'âge de 6 ans eny taona tany hoany nandalovanay tamin'izany toerana zany fa mahatsiaro zany le olona any hoe ay ve ao anaty Miara Manonja ka erika zanaky madame Allemagne mamanay moa lava be zay tamin'izany fotoana zany dia hoe eny hatramin'izao fa tsy hoe tamin'izany fotoana zany dia hoe zanaky madame Allemagne fa ny tena fa mahafinaritra ao anatiny zany honorable monsieur le député ny hoe zany toerana zany vao tonga ny amin'ny sivy sasany dia mitangorona daholo mihaino Miara Manonja tsy ilay hoe amin'ny hoe erika zanaky madame Allemagne azy tamin'izany fotoana zany no henony azy fa no ny eta teorina vao fantany fisin'izay olo zay fa ny hoe izy any amin'izany toerana azo atao hoe lavitra indrindra tena ambany vohatra zany kopakopa tanana ho anareo any ary zay no zany tena nandona foa tsy napoziko le izy nantany moa zay mifakazo tsara zany nareo mafantatra zany député Fidèle zany nareo eo moa zany le hoe amin'ny ambany vohatra azy dia tsy fantany hoe tsikenge samy ato ihany nefa izy mihaino ao ihany anatin'izany toy izany ihany koa ny bus 109 dia tsy mandraraha zay vavany sendra solafaka tafiditra ao anaty 109 le chauffeur fa vao tonga ny amin'ny sivy sasany dia ndao Miara Manonja isao ny asika rehetra ankasitrana ohatr'izay ny taxi au sentier dia tsy adino lesa fahazamatao ohatra manafatra mafy mihitsy madilo mihitsy ny sofina alohan'ny andraisana 172 eo ny makaty amin'ny studio antsika ety many andalovana amin'ny lalana rehetra zany dia tena hoe aza dio zay fa adinonao zay tamin'ny anina ok tsy adinonareo fa efa be dia be tsy ny alizy dia atao fahobenga manle kopatanana makasitraka indrindra ny lo hevitritsika araka rehefa napetraka teo zany dia mikasika ny resaka vaksine satria lay vaksine dia misy fandraisany be da be amina zavatra maro zany le izy eo ny mikasika ny resaka fandehanany filohan'ny republika ny velany ny fiatony le izy tampoka omaly dia aveo nefa miverina indray dia zay tsy maintsy hitondrantsika fa makafakana hiditra amin'le fandehanan'le filohan'ny republika ny velana antsika raha aveo fa eo amin'ilay vaksine aloha zany no resantsika hoe io vaksiny ataontsika io dia ilay atao hoe Covishield zany hoe générique ny AstraZeneca dia ny zavatra nanaitra ny rehetra moa zany dia ilay resaka fampitambo-avao avy any amin'ny masovo frantsay zay nametraka fa ny Covishield dia tsy anatin'ilay mahazo ny fakatoavana hidiran'ny olona any amin'ny tany vondrona Europiana ka eto zany dia misy zavatra ho apatsihivitsika kely fotsiny aloha zany mikasika an'ilay resaka hoe Covishield le Covishield zay tamin'izay fotoan'izay ny départementa ministérialy misahana ny fahasalamana teto Madagasikara ny gouvernement dia tsy nisy mihitsy nanonona AstraZeneca tsy nanonona mihitsy zareo tamin'izay fa isaky miteny zareo dia Covishield zany hoe zany mahafantatra tsara zany ny mpitondra fanjakana iray manontolo fa Covishield io vaksiny tonga eto amintsika io ary isika teto amin'ity Miara Manonja ity no miteny hoe ny Covishield ngeka AstraZeneca ihany satria natonga atsika nanao an'izay fanamarinana izay dia satria ny mpitondra fanjakana ny fahefanam-panatanteraka dia nanafotsifotsy ny AstraZeneca izay nambara tamin'izany fotoan'izany fa mampivaingana raha mampisy an'izao misy fiatraika an'izao dia rehefa tonga zany lay vaksiny
sany fitondram-panjakana malagasy ny nanda azy dia AstraZeneca io dia tsy nitononona le AstraZeneca fa nitononona tam'le hoe Covishield le fanafody zany le vaccine tam'izay fotoan'izay dia nitrikitrihantsika teto amin'ny fandaharana hoe zany Covishield zany tompoko dia AstraZeneca ihany. Zay zany ny fanakanana nentintsika mikasika ny vaccine ary nitenenana hoe nareo nge nanakena le vaccine tsy le vaccine no nikahantsika fa le tsy fanononana anazy tamin'le anarana hoe AstraZeneca no nasitsika fanamarinana hoe aza tsinitsony avinareo lay anarana fa AstraZeneca ihany tompoko ny Covishield. Fa ny iverenantsika zany ao anatin'ity fandarana ity dia ny mikasika n'le fahatongavan'le vaccine. Io vaccine io dia tafiditra tao anatin'lay système Covax. Ary ny soratra ngezabe tamin'io fonosany vaccine io tamin'izy tonga teny amin'ny serana piaramanidina teny Ivato. Avoaka ny Jesy eo le sary hoe io le fonosana misy an'ilay hoe Covax. Dia nytitsika tenenina amin'izay dia hoe ny Covax dia système ny izao tontolo zao ary reo firenena matanjaka no nanao an'io ao anatin'izany ny firenena Europeana sy ny firenena Frantsay. Fa ny Covax tsy hoe ny Afrikanina no nanao azy, tsy ny Indianina no nanao azy. Ny Covishield manko zany dia vitan'zareo Indianina, ka tsy ny karana no nanao an'io, tsy ny Afrikanina no nanao an'io, fa système niarahana tamin'ny firenena mikambana ary reo tany manan-karena no nametraka an'io mba hahafahan'ny olona rehetra ho vita vaccine. Dia tamin'izay fotoan'izay rehefa tonga io vaccine io teny amin'ny serana piaramanidina teny Ivato dia jereo ny sary hoe iza daholo ny olona nitsena ny vaccine io. Tonga teo ve mipiaramombo nantoka amintsika miasa simony eto Madagasikara sa tsy? Dia hitanareo reo ny sary fa reo tsy gasy fotsiny reo tonga amin'tiany reo fa reo ny karazan'olona nitsena teo hatramin'ny teo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika ny ministera ny fahasalamana dia nitsena an'ilay vaccine teny amin'ny serana piaramanidina teny Ivato ary mitondra ny soratra io. Tsy tsika namorona ny sary io fa sary nivoaka avy amin'ilay fitsenana teny amin'ny serana piaramanidina teny Ivato. Aza barabarainareo zahay androany hoe io vaccine io dia tsy ekena, tsy tsika gasy ny namorona an'io ary tsy tsika gasy ny nanamboatra ny vaccine io ary vaccine io tsy vokatry ny fikarohana nataon'ny karana fa fikarohana nataon'ny Europeana. Firenena anankiroa no nanao fikarohana mikasika ny AstraZeneca, anisan'izany ny firenena Anglisy. Fa firenena Anglisy moa zany lefa hoe tsy ao anatin'ny voniny Europeana dia ohatra somary barabarain'le Europeana zany ao anatin'le tantara ny ady boatinareo tompoko tazomanareo any. Fa ny vaccine tonga ty Madagasikara io dia système Covax aloha natokavany io ray zay. Faharoa avy any RDC io ny tonga taty amintsika taty satria jereo le soratra eo amin'le fonosana hoe Kinshasa io misy le TNR dia anankiray io Kinshasa. Le code ny aéroport zany mazava be ao anatin'le izy. Noho izany efa nentina teto amin'ny fandarana teto io vaccine tonga ty Madagasikara dia niainga avy any RDC io nakaty, niainga avy any Congo io nakaty Madagasikara. Io vaccine io dia namena vaccine dose maro be ny tany Congo fa rehefa tsy lany le izy satria narisarisa tao fanaovana le vaccine zareo Congolais dia nisy firenena Afrikanina maromaro ny tsinjaraina tao anatin'ny tsinjarana ny vaccine io ary isan'ny nomena tamin'izany Madagasikara. Tsy Madagasikara no nanao hoe meo zahay fa ny système Covax no napiditra hoe omena amin'io Madagasikara. Nahazo tamin'io Angola dia nahazo tamin'izany koa isika. Dia dikan'izay zany na ny firenena Afrikanina zany eto dia barabarain'ny Frantsay ao anatin'io. Tsy Madagasikara rery fa ny firenena Afrikanina zay nomenareo an'io vaccine io tamin'ny alalan'ny système Covax zany dia barabarain'ny firenena Europeana amin'izao fotoan'izao. Omeo zo-pirenena ihany ny vazaha ahitanareo anazy hoe ohatr'izay le toe-tsaina. Zay ny le mahatonga antsika miteny hoe zany fanomezana zo-pirenena zany aloha aloha raha mandinika tsara ary raha mety azy aloha atao fitsapakevim-bahoaka mihitsy vao miditra amin'izany tsika izy mbola be da be ny zavatra nabarabarain'ireo atsika zay tsy vitatsika akory ny ady anazy androany nefa tsika efa manome lala tsara ho an'zareo. Ny olona manao ny ataony amintsika fitsika zany etsy
dia mamatana fotsiny manaiky be fatany hoe eny tompoko ataovy mihitsy zay ataovy mihitsy am'izay tianareo mihitsy atao anay zay zany io zavatra mandeha io etsika dia mametraka fa ilay système covax tsy tsika ny namorona azy ary ty dia tsy ndriko ny vaccine zay nataotsika na Covishield io na AstraZeneca io dia vaccine fanefitry ny Covid io tompoko ninninona ho tenen'izy aza mirorosaina am'zany ianao hoe dia ahoana zany io vaccine io dia aninona zaza rehefa vita vaccine ianao dia vita vaccine ny fasahina ao anananao hoe vony ianao na vaccine dia tohizo vaccinenao raha mazoto ianao fa aza mirorosaina am'zany ny mampalahelo anatin'le sotsiny dia ity rehefa manana olana nareo amin'ny fidiran'ny olona any amin'ny taninareo dia aza le vaccine re tompoko ny barabarainy satria hain'olombelona io zay manko ny zavatra tena tsy jerena ao anatin'izy hoe retolo reto rehefa manao an'le fanambarana dia tsy mieritreritra kely akory hoe hain'olombelona nge le zavatra ny lalaovinareo anatin'le izy nga tsy nitsenainareo io vaccine io averendre maneza sy le sariny zareo nitsena anazy ireo ane tsy le voaka malagasy reo nitsenan'ireo vaccine reo e voaka malagasy ka no nitondra an'io sora-baventy ny entinareo nitsenany vaccine itery amin'ny tarmaky aéroport ivato ko no androaninareo no iteny hoe tsy izy ndray io vaccine io nefa ny fikambanana iraisam-pirenena zany PNUD zany fikambanana iraisam-pirenena zany ao amin'ny PNUD no ataony vaccine ny ministry ny fahasalamana malagasy no natao vaccine tao amin'ny PNUD alefasina sary io sary io taizy io toerany ao aminareo io toerany io natao vaccine ministry ny fahasalamana ireo olona rehetra nanao vaccine tany amin'ny PNUD nanao vaccine ho an'izay nanao tany fikambanany iraisam-pirenena zany dia ilazonareo androany fa izakainy ambony ny PNUD ave no OMS ve sa le firenena manao an'ilay fanambarana eto zany dia tena miteny mihitsika hoe fanabarabarana an'le tany afrikana zany zany OMS zany mikambanany rehetrarehetra hoe io ny fivondronambe mikasika ny resaka fahasalamana eran-tany faratapony zany zany firenena mikambana zany ivondrona amin'ny firenena rehetra faratapony zany dia androany alanareo baraka fotsifotsianareo amin'ny tsisy dikany OMS fotsifotsianareo amin'ny tsisy dikany PNUD malahelo kosa amin'ny fo maheno an'izany e ary tsy rariny zany zavatra zany ary tena te hiteny mihitsy ianao hoe manomboko zao raha nga mieritrereta mandiny lalina hoe inona ny tokony ataotsika mikasika n'ity firenentsika ity fa tsy tononona fotsiny ny ampom-pirenena sy fitiava-tanindrazana fa aleo hita mivaingana zany fampiresaka tamin'ny namana vitsivitsy erika dia ohatra ny nandeha mihitsy saina hoe raha ohatra n'izao no mitoy tena hoe le fandrarana anao hiditrany amin'le firenena zany ny zava-dehibe amin'izareo fa tsy ny hoe ady amin'le aretina zay mandripaka fa hitany hoe sao dia mety hampirongatra n'le fidirana ny aminy ve ny fahavitan'le vaccine dia hoe ko satria io no natao amin'le tany afrikana io no natao tany Inde dia aleo asiana sakana zany izy tsy mety ndray io voka kosa aleo ilamo fa raha zavatra ohatran'izany mampitehiteny mihitsy hoe manomboka zao koa io visa miditra eto Madagasikara io aleo 1000 euro isan'olona ary ny mahagaga anatin'ny lisana mampite anao zavatra oatra zany mihitsy tena hoe mampitroatra toiza kely farany erika aloha dia aveo meko fiteneny erika natao vaccine ary ny ministry ny fahasalamana Covishield tompoko ny natsindrona ministry ny fahasalamana malagasy barabarainareo hatramin'le fitondram-panjakana koa zany hoe ao ianao monsieur le ministre nefa iny ny kobay voalohany le président moa zany iny efa tsy mahagaga iny aza resahana tsony iny efa cas désespéré iny fa sy le premier le aretina zay mandripaka fa hitany hoe sao dia mety hampirongatra n'le fidirana ny aminy ve ny fahavitan'le vaccine dia hoe ko satria io no natao amin'le tany afrikana io no natao tany Inde dia aleo asiana sakana zany izy tsy mety ndray io voka kosa
aleo ilamo fa raha zavatra ohatran'izany mampitehiteny mihitsy hoe manomboka zao koa io visa miditra eto Madagasikara io aleo 1000 € isan'olona ary ny mahagaga anatin'ny lisana mampite anao zavatra ohatry zany mihitsy tena hoe mampitroatra toiza kely farany erika aloha de aveo meko fiteneny erika natao vaksiny ary ny ministre ny fahasalamana Covishield tompoko ny natsindrina ny ministre ny fahasalamana malagasy barabarainareo hatramin'le fitondram-panjakana koa zany hoe enao monsieur le ministre nefa iny ny kobay voalohany le président moa zany iny efa tsy mahagaga iny aza resahana tsony iny efa cas désespéré iny fa sy le premier ministre fa le kobay voalohany le président moa zany iny efa tsy mahagaga iny aza resahana tsony iny efa cas désespéré iny fa Grammarly's editor provides comprehensive feedback for your writing, so you and your ideas can make an impact. And communicate with confidence with suggestions for better word choice and phrasing. anatin'le ataontsika hoe tany andalam-pandrosoana fa izy zany tena hoe zay tianareo ny atao ao anatin'le izy de tsy maintsy manaiky an'izay satria tany mahantra de tsy maintsy manaiky an'izay satria tany andalam-pandrosoana zay zavatra zay zany tena hoe makarary le mihaino anazy ary zavatra tokony hoe servi tanàna malaza zany tsy aminona vaditra koa tsy hoe ndray andro na ndroa andro le vaksiny natao fa efa nandritra ny andro maromaro no nanaovana le vaksiny efa nisy dingana maromaro nentina ny andro nentina ty fanoerana hoe aiza le mpitondra fanjakana faratapony anao an'le vaksiny tsy ianao de nirotsaka an'le be mpanohitra nanao an'le vaksiny vita le fanaovana an'le vaksiny andro vitsivitsy atyarina milatsaka le fampitambo-avao avy any am'le masivo mametraka hoe tsy miditra any Europa satria tsy akasitrahany mbola tsy ekeny ny any amin'ny tany européenne ny mahavaksiny fanefitry ny Covid anio Covishield io hetsika zany de tena mametraka an'izay hoe am'ireo olona natao vaksiny reo misy antony ara-pahasalamana misy antony ara-pianarana antony ara-piarina ny anaovany azy satria mety andy hianatra izy de nanao an'le vaksiny mety andy hamonjy asa izy de nanao an'le vaksiny mety misy sehampiarina tsy maintsy ataony any de nanao an'le vaksiny izy mety misy resaka fitsaboana andeha horatoviny any de nanao an'le vaksiny izy fa zay le fomba fiasa zay zany le mahatonga n'lay hoe ny tany afrikanina androany lasa mivontorona vao mijery n'le fomba fiasa n'le tany manan-karena manodidina zavatra ohatran'ireny de tena hoe tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy zany zavatra mitranga eto am'le firenentsika zany ary tena hoe tohina ny akabiazany anatin'ireny le miteraka an'le voaopa tsy hita-maso rerika rehefa ohatra ka mijery hoe satria sorena le olona ao anatin'le izy hoe inona koa ary zany fihetsiky ny firenena européenne manodidina le resaka vaksiny natao taty Madagasikara de miverina ndray moa zany le vaksiny eo aveo atao de jereo am'izay fa ianao zany mieritreritra hoe hampirisika an'le olona anao vaksiny nefa ianao ihany no manome karazana zavatra ampirorosaina an'le olona tsy anaovana an'le vaksiny Madagasikara tsy nomenareo atao amin'ny Covax safidy hoe ny système Covax dia nampisafidy hoe na ianao anao Covishield na ianao anao Pfizer na ianao anao Moderna na ianao anao Johnson tsy safidy an'izany ange tao anatin'ny système Covax io no alefanareo tao io no nitsienainareo teny io no tondranareo an'le sora-bavety ary io no napetrakareo fa hoandromana an'le vahoaka malagasy nandromana ny tany Afrika de androany nareo zay nanolotra an'le izy nareo zay mampanao zay atongavan'le izy teto raha tsy système Covax ange tsy tonga teto io vaksiny satria tsika raha mifilaharana mbola haneriana ny Comore Madagasikara vao tokony azo vaksiny fa tsy miandry an'izay nareo satria hoe sao de lany daty le vaksiny tany Congo
tena lefa nareo taty Madagasikara nahazo 250 000 doses ny gasy tongety le izy a tena tia mihitsy ny teny malaza azy firanareo le gasy tsy rarina zany ary tena tsy mety zany fazafana barabara ohatry zany tsika fa tsy mety zany raha mbola hoe mpiara-mombo nantoka amin'ny Madagasikara nareo mpiara-mombo nantoka amin'le vahoaka nareo fa tsy le mpitondra fotsiny raha le mpitondra nareo mahaliklika anareo dia ataovy any amin'le mpitondra zay zavatra mahaliklika anareo fa tsy le vahoaka malagasy no victime ny zavatra zay mahaliklika anareo amin'ny mpitondra na mety mahaliklika anareo amin'ny firenena hafa manakaiky anareo any Eropany na ny firenena hafa zay tsy mety aminareo fa aleo fanady tsika rehefa manao zavatra ohatran'ireny a fa matsiravina le mijery an'le izy erika alaim-pana tena monsieur le député ny hoe raha tamin'ny fotoana nampalaindaina ny fitondram-panjakana zay nanaova amin'ny fanambarana ny amin'ny hoe sao dia isika voatorabato amin'io kapitso kapitso dia ohatra miseho izy androany ary nefany mifanindran-dalana mihitsy na hoe ny coïncide mihitsy amin'ny fahatongavan'ny filoham-pirenena malagasy any Frantsa ny voan'le fanambarana hoe tsy tafiditra ty amin'ny fikambanana Europiana ny olona nanao le Covishield tamin'ny fahatongavan'ny Covishield teto ka fantatsika tsara dia ny hoe notenenina tamin'izany hoe vaccination ciblée omena tombon-dahana hoe priorisena ny ao anatin'ny fitandrona filaminana nefa any tsy mpiasa ny fahasalamana nefa nomaly ny fitondram-panjakana no miteny hoe tsy mety io mbola mila étude io zany hoe mizavatra mampiaya be ny any zany na ho an'le olona vita vaksiny na le olona mbola vohiditra ao anatin'le vaksiny satria ilay fivoizana communiqué ohatran'izany na avy amin'ny fitondram-panjakana na avy amin'le firenena matanjaka andresanao teo dia tena manahirana ny saina satria mampatsiahy ihany koa tamin'le hoe iady amin'ny nosy manodidina isika namana solombam-boaka fa dia taorina an'iny nge nitsiny frantsay mihitsy no isisy Madagasikara ary ny amin'izao fotoana zao tsy isisy la France zafady mialatsy fa efa tena misamboaravoara be ary mifamafo be ny zavatra ny antsika androany iny teo ny amerdimana ataony jirama teo daholo ny atezera no zavatra mitranga be dia be ohatran'izany ary eto mbola averina ihany ny hoe raha ny zavatra misy iana avoaka malagasy izay tsy misy fanazavana avy amin'ny fitondram-panjakana io dia tokony hanao fialan-tsiny fahobe ho amin'ny voaka malagasy mihitsy raha ohatra ka nisy azo atao hoe fitavozavozana na hoe nisy tsy fahaiza-manao na hoe fanahinina mihitsy azy raha ny zavatra misy ankehitriny ny hoe tonga hatramin'izany ialana tsiny fa tsy valavitra be eto satria mbola ao moa ny namana maître iantraka zafy manatsoa fa mba tia andray anjara fitenenana kosa ny amin'le mahakasika amin'ny mpianatra tena zanaka mpampianatra namana solombam-bahoaka mampalahelo le toedraraha misy ao amin'ny rezandry zanaka ao amin'ny faritra atsimo ao ny amin'ny hoe fitakinan'izay zoan'izay ary amoizany ny ainy mihitsy eto zany ohatra mba manahitra any ilay fitandrona filaminana zay moa ny anarany zay no nametrahana azy teo fa raha ny zava-misy tohatra mibaiko politika indraindray tohatra mampitehetehony hoe tokony hovaina orange ny akanjon'ny zandara fa tsy mangamanga tsy ren'le teon'io fanambina miaramily ireny zany fa arakaraky ny mpitondra eo no hanovana ny lokon'ny akanjony fa tohatra mitady izany le izy ary manahirana ny saina ao anatiny dia mitady ho avily amin'ity amintsika ty fanoerana indray koa ny fivoizana ny anaty réseaux sociaux dia misy ambadika politika io sao mba tsy hariny sao mba tafa ohatra ny mety ianareo zay manafika an'le mpianatra any amin'ny faritra misy azy mihitsy kefa ny nafatesana an'le omaly le namana solombam-bahoaka izany hoe izany zavatra rehetrarehetra zany no manamarina le zavatra resantsika eto ohatra ny mitady ho any amin'ny zay hoe fifandrafesana politika zay fotsiny ny matimatesana fitondram-panjakana ka ninina zavatra miseho eto dia isika no tompony andraikitra amin'izany namana solombam-bahoaka iny mbola ivalaparana ihany rehefa aveo fa za mbola ijanona ao anatin'le vaksiny satria mahafinaritra ana le zavatra mifanojo ao anatin'le izy zany satria ny antony dia tsotra ny filohan'ny repoblika dia tsy makasitraka n'lay ataontsika hoe fanaovana vaksiny ka aleo aloha alefatsika mihitsy ny feoany zay vao idirantsika le toyny rehefa aveo hoe inona ny nambaran'le filohan'ny repoblika manodidina le resaka vaksiny aloha satria androanytsika tena misamboaravoara manoloana n'lay fihetsika lay firenena vaventy fa lay fihetsiky ny filohan'ny repoblika koa dia isan'ny manomevahana ny fanaovan'olona zavatra ohatr' zany satria maninona ianao le lohany mihitsy ny matsatso ohatry ny fary zany dia zay zavatra zay ny manahirana
ao anatin'ilay fitantanana raha-panjakana arahantsika aloha ny tenin'Andriamantoa ny radio mikasika ny resaka vaksiny hoe manahoana amin'ny position any amin'ny fomba fanaovana vaksiny ndao ary za manokana io ary tsy mieritreritra ny hanao vaksiny aminao zao fitiavana donia mbola tsy nanao vaksiny za manokana io ary tsy mieritreritra ny hanao vaksiny zaho io resahako eo ary salama somatsara tia no nasitrana ana tia no miaro ny fianakaviako ary tia ny tiako iarovana anyvoaka malagasy hanao vaksiny fahobe ny fitondrana zay ny zavatra nylazaina tamin'izany zay ny teneniko hoe raha misy ny tantarany dia mijanona foana ary hitantsika dolo zany zavatra rehetrarehetra zany ankehitriny reny olona milaza reny ihany no miteny hoe mila vaksiny zay fa aleo ampidiriny eto Madagasikara ny vaksiny dia aza tahitra fa ry zareo ny ataontsika voalohany rehefa ho avy ny vaksiny AstraZeneca ny AstraZeneca io dia hitantsika angambany fa vao tamin'ny andro vitsy lasa 5 andro zay fa ny firenena tany Eropa ray manontolo dia niteny hoe ajanona ny fampiasana an'izany vaksiny zany fa ny olona tena maindrindra eto amintsika eto Madagasikara indray no miteny hoe tena ataovy tongetry zany vaksiny zany zany hoe fanohatra tanteraka zany amin'ny zavatra mitranga ny ivelany ankehitriny ary be dia be ny effet secondaire azo avy amin'io AstraZeneca io zany hoe be dia be ny olona very ny fahitana misy ny olona zay tratran'le caillot reny moa zany dia misy fivotosana ny ra dia ny thrombose moa marimarina kokoa zany raha ny resaka teknika no resahana dia ndao zany fahafatesana aminao zao fitiavana donia mbola tsy nanao vaksiny za manokana io ary tsy mieritreritra ny hanao vaksiny zaho io resahako eo ary salama somatsara tia no nasitrana ana tia no miaro ny fianakaviako ary tia ny tiako iarovana anyvoaka malagasy hanao vaksiny fahobe ny fitondrana zay ny zavatra nylazaina tamin'izany zay ny teneniko hoe raha misy ny tantarany dia mijanona foana ary hitantsika dolo zany zavatra rehetrarehetra zany ankehitriny reny olona milaza reny ihany no miteny hoe mila vaksiny zay fa aleo ampidiriny eto Madagasikara ny vaksiny dia aza tahitra fa ry zareo ny ataontsika voalohany rehefa ho avy ny vaksiny AstraZeneca ny AstraZeneca io dia hitantsika angambany fa vao tamin'ny andro vitsy lasa 5 andro zay fa ny firenena tany Eropa ray manontolo dia niteny hoe ajanona ny fampiasana an'izany vaksiny zany fa ny olona tena maindrindra eto amintsika eto Madagasikara indray no miteny hoe tena ataovy tongetry zany vaksiny zany zany hoe fanohatra tanteraka zany amin'ny zavatra mitranga ny ivelany ankehitriny ary be dia be ny effet secondaire azo avy amin'io AstraZeneca io zany hoe be dia be ny olona very ny fahitana misy ny olona zay tratran'le caillot reny moa zany dia misy fivotosana ny ra dia ny thrombose moa marimarina kokoa zany raha ny resaka teknika no resahana dia ndao zany fahafatesana za manokana ozy ny filohan'ny repoblika dia tsy nanao vaksiny ary tsy hanao vaksiny fa ny anahy ozy dia CVO no mahasitrana anazy sy ny fianakaviany lay fanambarana hitantsika nefa dia na lay Covishield azy vaksiny dia tsy ahafahana miditra any amin'ilay firenena Europeanina maika fa le CVO zany mbola tsy misy resaka mihitsy hoe raha mihinana CVO dia mahazo miditra any Eropa ny tsy vita vaksiny zany dia tsy miditra any Eropa ny zava-misy nefa dia ity tsika taty amin'ny fanoherana lazainy fa ny manam-pahaizana moa izy dia miteny hoe ampidireto zany vaksiny zany dia hoe aleo anao vaksiny fa aleo zareo ny ataontsika voalohany taty amin'ny fanoherana ngefa navita vaksiny fa izy le miteny no tsy nasana anao an'le vaksiny apabe maso fa nyfanontaniana mipetraka dia hoe taizary izy nanao vaksiny satria androany izy lasa any amin'ilay firenena zay mametraka fepetra hoe tsy mahazo miditra ty na vita vaksiny Covishield azy ka ny vaksiny zany ahafahany miditra any dia na le AstraZeneca zay ny fotsifotsiny teo na ny akoatran'izay zay izy zany vao tafiditra any Eropa ary ianao zany raha tsy vita vaksiny ny tonga any
dia ataon'ny olona quarantaine ianao zany a 7 andro. Izy nefa raha ny fandaharam-potoana dia ty vakiko amintsika ty ny fampahafantarana nataony teo anivon'ny serasera ny fiadidinan'ny repoblika. Ankoatra ny mahafoloan'ny repoblika, ankoatra ny mahafoloan'ny repoblika azy dia raisy loham-pianakaviana ihany koa ny filoha Andry Rajoelina, ary manana andraikitra eo anivon'ny ankohonany sy ny vady aman-janany. Noho izany indrindra dia nanainga tanindrazana izy hanefa ny adidiny amin'ny fanatehana ny confirmation any zanany vavy tokana zava-dehibe loatra eo amin'ny fiainana tokoa mantsy izany, ary indrindra fitahina sy fahasoavana lehibe avy amin'Andriamanitra. Ho tafaverina an-tanindrazana ny tenany voavita zany amin'ny alahady izao, hanohy indray ireo asa maro mbola miandry atsika. Natao ny 20 volana Jona 2024 ny sampandrarahany serasera sy ny fifandraisana eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika. Matoa zany izy tsy tratra ny quarantaine 7 andro satria nanainga ny 20 volana izy zany. Ity fanambarana ty 20 volana dia izy efa nanainga lasa any atoerana ozy izy nanainga tanindrazana, dia noho izany raha pitsika 7 andro ny 20 nanaovana nyty fanambarana ty zany dia tokony tsy tafaverina raha afaka pitsika tanindrazana ny filohan'ny repoblika raha ohatra ka tsy vita vaksiny, ary tsy afaka akory hanatrika an'ilay confirmation satria matoa alahady izy no miverina niainga izy tamin'ity herinandro ty, dikan'izany afaka manatrika an'ilay confirmation izy zany. Sy zavatra zay zany ditsika tsindrina ao anatin'le izy hoe matoa izy afaka manatrika an'io dia vita vaksiny zany satria tsy ataon'ny olona quarantaine, ary afaka miverina soma tsara rehefa aveo a mbola tsy tapitra kory le fepotona tokony hitazomana azy ka tsy vita vaksiny izy. Noho izany dia mipetraka zany ny fanontaniana eo amin'ny sain'ny malagasy rehetrarehetra, tsy vaky volo. Natao vaksiny tamin'ny vina ny filohan'ny repoblika ary taiza no nanaovany an'izany, satria raha le teniny teo dia za manokana ozy mbola tsy vita vaksiny ary tsy manana ny eritreritra ny anao vaksiny. Noho izany a matoa zany ianao afaka mandeha nefa misy fanambarana ngeza be miezineziny eo miteny hoe na ny Covishield aza tompoko dia mbola tsy afaka miditra any Eropa, nefa ianao afaka miditra any. Noho izany zany tsy Covishield zany nataonao, fa na ianao nanao AstraZeneca, tsy lay générique fa le tena izy, na ianao nanao Moderna, na nanao Pfizer, na nanao Johnson Johnson, na nanao Sputnik V, na nanao an'le vitany sinoa, na tsy fantatro fa vita vaksiny ianao matoa makany, ary ny eken'ny Europeana nefa dia efa napetrany hoe reto avy ny ekenay. Dikan'izay zany le tao anatin'le eken'ny Europeana zany ny vaksiny vitanao, matoa ianao tafiditra any dia ambarao an'le vahoaka malagasy zany zay zavatra zay hoe taiza ianao natao vaksiny, ovidy ianao natao vaksiny. Ary akoatran'izay dia ity manaovy ianao fialatsiny amin'le vahoaka malagasy satria nahamitaka an'le vahoaka malagasy hoe za tsy natao vaksiny nefa ianao tafiditra any Eropa. Zay zany le baraingo mipetraka ao anatin'ny sainy malagasy. Président Marc Carvalho moa niteny rehefa avy natao vaksiny zay rehefa mpitondra reo izy fa vitavita vaksiny tany ambadika tany fa tsy miteny reo e. Noho izany zany manamarina n'ilay tenin'ny président Marc Carvalho lay fihetsiky le mpitondra nandeha tsy lerana ka any andafy andeha hamonjy an'le hoe confirmation. Ny amo zany eto dia apetrako tsara hoe raha le fanambarana ataony eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika dia mametraka fa tsy laika le fanjakana, satria ny resaka fitondrana fanjakana sy ny resaka fivavahana tokony misaraka tsara mazavy io ao anatin'le andraikitra. Io moa zany dia tsindrina amin'le manana andraikitra tokoa izy amin'ny ray mpianakaviana azy, fa be da be koa ny malagasy manana andraikitra amin'ny maray mpianakaviana azy, fa misitraka an'izay zony maray mpianakaviana azy zay ve misy olona any ivelany any manana fianakaviana mamoyavana ty Madagasikara fa tafody ve?
manana antonasa dia Madagasikara fa tsy resaka hoe confirmation fotsiny tafody ve misy ny te-andeha any ivelany any lasa ve satria ianao miteny hoe mihidy ny sisy tany sa tafiditra ao anatin'ilay motif impérieux ve zany napetraka koa fantaniana amin'ny ministry ny fitaterana satria raha ny zavatra teneninareo raha ny tenen'izay nareo a hoe tafiditra ao anatin'le motif koa raha ohatra ka misy zanakareo atao confirmation dia tafiditra satria zava-dehibe zany amin'ny finoanan'Andriamanitra dehibe da be koa nefa tokony nahazo ny vezivezy a na ny nakany andafy na ny noditra tia tanindrazana fa ohatrany tsy nitany sainareo tao anatiny zay dia zay mahatonga antsika mametraka hoe ity fitondram-panjakana malagasy ity dia tsisy rarahina an'izay vahoaka malagasy tsisy rarahina an'izay mpiray tanindrazana fa zay tiany ataony ary zay mety aminy satria zareo zao no mitondra zay mihitsy le fiteniny hoe satria zay zao no mitondra dia zay mety aminay ny ataonay ka rehefa te andeha izy dia mandeha dia miteny amina fotsiny zay ko satria izy a manana andraikitra maray mpianakaviana azy dia iny izy ny lase ka na tsy confirmation fa rehefa iteny izy ko satria izy ray mpianakavianako dia mandeha koa ne zany izy mety iteny izy hoe miditra mianatra ny zanany ko satria izy ray mpianakavianako lasa koa zany izy nandeha tany atao didipoatra ny zanany ko satria izy ray mpianakavianako lasa koa zany izy mandeha na ko satria izy ray mpianakaviana dia tany saina foana zany ko satria izy ray mpianakaviana fa misy andraikitra ao zay tokony tovinao am'le olona nanome an'le toerana ny adin'ny mpitondra fanjakana dia zao nindramina nge io toerana io le vahoaka nge nanome an'le fahefananao fa tsy hoe fahefanany latsaka avy any an-danitra io hoe niteny Jesosy Kristy hoe andro any dia ataoko lasa président ianao zay izy zavatra hafa milatsaka avy any an-danitra le fahefana fa ity vahoaka no mampindra anazy ianao fa ianao zany dia tena mampiasa n'io fahefana zay nampindramina anao io am'izay tianao anaovana azy mihitsy nefa voatsy ela koa ianao no mametraka fa hoe tsy azo atao ty tsy azo atao ry razana tonga avy any ivelany tonga eto tanindrazana zay tsy mahazo makany amin'ny faritany satria nanina satria ny rarahanao fa ianao rehefa andeha confirmation tsy azo tazomina mihitsy fa tonga dia fio ary ianao eto zany dia tena metrahan'ny olona fanontaniana hoe taaiagnaora zao ry zany natao vaksiny dia gagaby nona hoe taiagnao natao vaksiny ra zao tena mahagaga hoe vita vaksiny ke le ranama matoka mazava be ke le fanambarana ohatrany tsy fantatry fa mifanojy tsara aminao le nandeha dia mivoaka le fanambarana hoe tsy mahazo miditra ty mihitsy raha tsy olona vita vaksiny any reto AstraZeneca tafiditra ao anatiny ny Moderna tafiditra ao anatiny ny Pfizer tafiditra ao anatiny Johnson tafiditra ao anatiny reo ny vaksiny tsy maintsy vitanao no voaikeny tany Europeana miditra any aminy ianao nefa any Frantsa ny nandeha le masivomanao an'le fanambarana mihitsy any ianao no nandeha ianao nefa le fe-potoana andehananao any ny olona zany manisy hoe firy andro anao no mijanona eo raha ny teny maka anao hoe afaka tapabolana vao atao le confirmation fa nandeha loloy satria mbola nao quarantaine zany fa tsy vita vaksiny micomprendre nge ny gasy hoe ka tsy vita vaksiny marina zany le président fa ianao anatin'ny fe-potoana fohy kely dia hiverina iza no barabara mihevitra ny olona concombre zany tsy anisa hoe atretika atreto tapitra ny 7 andro dia ianao nefa tafaverina tia tanindrazana ao anatin'le 7 andro dikan'izay vita vaksiny ianao zany dia eo zany le izy hoe le vahoaka malagasika zany dia tena hoe barabarainareo tena misakany sy ny lavany mihitsy ao anatiny zavatra tianareo atao hoe rehefa dia andeha nareo dia mandeha rehefa manao vaksiny parsi any ambadika any nareo dia le vahoaka malagasy amin'izay zany no teneninareo hoe za tsy manao vaksiny ka CVO ihany dia ianao gasy zany eto asaina miletra n'le CVO zay mihitsy ny terme malaza azy ianao asaina miboboka n'le CVO fa ary manam-pahaizana dresy parsi tsy hitanao any ambadika any ahoana moa le sary amin'le sary hitatra aty le mpanao vaksiny dia aty le vahoaka malagasy dia CVO ihany hoanina ohatrany tsara alefatsika koa i sary iny atsipike ao amin'ny jesi ao le sary ao amin'ny aloha atao hitanareo ke le CVO ihany dia aty izy nefa voatsindry ny vaksiny tsara hitany any le izy mety ranitra raha zafy manatsoa mba ho hitan'le vahoaka na dia sary hitatra ary fa milaza tanteraka n'ilay réalité iainantsika androany miaraka amin'reto mpitondra manam-pahaizany reto
dia falomerabantsika rehetra eto amin'ity studio ty indray a i namana fidèle ny technicien ianareo rehetra izay manaraka ny fandarana Miara Manonja amin'izao fotoana izao. Somary tarakely tsika androany satria araky ny voalaza teo moa zany dia jira maty foana ny jiro ary sasatry ny manamboatra moa zany manimba zavatra le zavatra tapaka tampoka ohatr' zany nazanatra zany ary mbola manatitra ny fiarabanantsika kopakopa tanana ho antsika rehetra amin'ity andro zoma ty ary kopakopa tanana ho anareo rehetra izay mangataka an'izany efa tsy vitantsika satria efa mandeha ihany ny fotoana. Ny teny fampiononana dia iara-manana ho anareo izay manana ny fianakaviana izay lavo ny aretina na lavo ny zavatra hafa ihany koa ary ny fampahirezana ho an'ny areo rehetra izay mbola misabo-tena izay amafisitsika eto fa mbola misy ny aretina mbola misy ny Covid-19 fa tsy hoe efa vita akory fa ny fitondram-panjakana ny fantatritsika fa maika anao fetim-pirenena maika andeha anao amin'ilay kianja Mahamasina dia ambomboarina araky mamety anazy eo le isa mba hidina faran'izay aingany mba ahafahan'ny olona mitakosina indray dia aveo indray hita indray rehefa miakatra indray sanatry mivava indray ny isan'ny olona marary sany namanavoan'izany aretina zany aoriana zany fetim-pirenena zany. Marina daholo ny voalazany namana teo ary resaka vaksiny io tena resantsika hatramin'ny omaly satria lasa nanakorotana ny fiainam-bahoaka ny fanambarana izay nataony ambasady ny Frantsa zany milaza fa tsy anisan'le vaksiny nekena ho tafiditra any Frantsa io vaksiny Covishield io. Misy mbola orona tsara mbola alefantsika ihany koa rehefa aveo i Jesy ho alefantsika ihany koa mbola manamafy ny zavatra efa nalefantsika teo sy voalazany namana fidèle sy namana Erika teo fa isika teto amin'ity fandarana Miara Manonja ity dia anisany ary mba tsy tenenina mihitsy ny arao hoe napriska mihitsy ny fitondram-panjakana ny provoqué tena hoe ny teny hoe tsy maintsy hiditra amin'le lalana anaovana vaksiny satria izay ihany fanefitra eran-tany amin'izany aretina zany. Ny filohan'ny mpanohitra ny rotobe mpanohitra ny filohan'ny antoko tim ny président Ravalomanana moa zany dia efa niteny ombieny hoe ampidiry hoe io vaksiny io ary tsy maintsy mbola iova hevitra nareo amin'ny fanaovana n'io vaksiny io. Tonga tokoa ny vaksiny dia efa enontsika teo ny tenin'ny filoham-pirenena amin'ny teny avina mihitsy moa reny tenenina reny ary tsy tsahatra mihitsy tsika amin'ny teny hoe matikambo loatra manao tsinitsinina ny olona loatra manambanimbany loatra ny sika sombamboaka ny lazay ny mpanohana ny an-daniny fa hoe tsika hoe raha manan-karena dia manambanimbany sisisa fa ny afara tapony mihitsy ny amin'izao fotoana zao manambany ary tena manambany an'le vahoaka malagasy tena hitsakitsahany any amin'ny tapon-dohany mihitsy amin'le zavatra ataony hitantsika amin'ny resaka vaksiny io satria izy miteny hoe raha ny tenako manokana dia tsy hanao vaksiny tsy mieritreritra hanao vaksiny ary ny tsaboka ny vahoaka malagasy dia ny CVO satria lazainy fa inona nasitra anazy nefa hitantsika amin'ny zavatra sy zavatra ataony sy zavatra miseho rehetra fa tsy marina ny zavatra voalazan'izay ary tena miseho isan'andro mivoaka tsy kelikely ny marina hoe efa navita vaksiny par silence tandry zalareo anika le vahoaka malagasy no fanana lalitra mihitsiny ary tena miteniteny tsika hoe mihevitra tsika ho cocombre mihevitra tsika ho haricot vert misy olitra mihitsiny zay no zavatra sarisary zay hita. Ny resaka vaksiny moa zany apiko zavatra nitenen'ny député fidèle teo ampy tsara mihitsy fa manamafy ny zavatra misy zany dia izao ny mekanisme COVAX zay nidirany Madagasikara raha tsy nisy ny mpanohitra zay nandodina ary tena hoe nanosika mihitsy an'izany fitondram-panjakana zany hiditra amin'izany mekanisme COVAX zany mba hahafahantsika misitraka vaksiny maimaimpona dia lany andro teo tsika tsy nisy an'izany vaksiny hiditra teto Madagasikara zany fa melohany ny atongavan'io vaksiny teto Madagasikara io dia tsy tokony adinontsika fa nisy fifampidiniana zay nataon'ny président république ny filohantsika zany ny filoha secret du peuple niaraka tamin'ny académie nationale de médecine de Madagascar ANAMEM ary io académie nationale de médecine io no nangalany hevitra ary nanao ny taratasy zay ny teny hoe tsy maintsy miditra ao amin'izany fanaovana vaksiny ny vahoaka malagasy zany tsika raha te hiaro ny aretina zany ary nisy sosikevitra zay nalefanyio ANAMEM io tao anatin'ny taratasy mbola ao alefantsika eto izy amin'ny fotoana mamety azy koa fa
nanao listana vaksiny zay hoe azo atao hoan'ity vahoaka malagasy sy hoan'le virus zay tafiditra teto Madagasikara. Ny manam-pahaizana faratapiny baka plus 24 moa ny teny tamin'ireny hoe filoham-pirenena secret du peuple moa zany ny teny tamin'ireny fotoana reny, de hoe milazainy fa tsy nisy vaksiny zay manasitrana ozy izy ny virus sud-africain. Ditsika teto Miara Manonja tamin'izay de niteny hoe ny vaksiny tompoko tsy manasitrana fa fanefitra atao fanefitra, ary ny voalaza tao anatin'izay izy no niteny an'le izy hoe ny AstraZeneca tamin'izany ozy izy de hoe tsy mbola mahasitrana an'izany virus sud-africain zany. Kanefa ny ANMM nanao sosokevitra amin'ny vaksiny dia anisan'ny namen'ireo ANMM ny Académie nationale médecine io ny filoham-pirenena hoe tafiditra tao anatin'ny AstraZeneca. Dia rehefa tafiditra teto zany nanao an'ny procédure manontolo ny gouvernement amin'ny alalan'ny ministre ny fahasalamana dia tonga ny vaksiny zony fitondrana mihitsy, fitondram-panjakana raha ohatra ka misy fanjakana eto ny miteny hoe tsy ilainay io, tsy mety aminay io ary nanakana tanteraka ny idiran'ny Covax teto rehefa tsy niombon-kevitra tamin'ny vaksina ampidirina teto. Fa ninareo ny filoham-pirenena nanaiky soma tsara hoe ireto ny karazana vaksiny afaka mihitsy eto Madagasikara, ny AstraZeneca, Johnson Johnson, Pfizer, Moderna, zany rehetrarehetra zany anisan'ny proposena nalefa ny Académie nationale ny médecine ary nekeny filoham-pirenena sy ny gouvernement hoe ireo zany vaksiny afaka mihitsy eto Madagasikara. Fa tsika moa zany mitaveravera sy mitavozavoza dia tsy manao ninina mihitsy, fa ohatrany hoe olona tsisy fanjakana mihitsy ny eto de niditra amin'ny vaksiny Covishield zay efa nanaovantsika resaka lavabe tamin'ny fotoan'androny teto amin'ity fandarana Miara Manonja ity. Rehefa tafiditra ny Covishield teto Madagasikara, inona ny fihetsiky ny teto amin'ity fitondrana ity? Lasa ny alailany ny filoham-pirenena nakany atsimo ny alailany prime ministre nakany avaratra, tratra farany teo ministre ny fahasalamana sy ny talen-kabinetra civil ny fiadidinan'ny republika. Niaraka nitsena ny vaksiny io, niaraka tamin'ny solotena maharitra ny représentant ny Nations Unies firenena mikambana eto Madagasikara, niaraka tamin'ny solotena maharitra ny OMS, niaraka tamin'ny leben'ny UNICEF eto Madagasikara, niaraka tamin'ireo maso vahiny sy ny solotenan'ireo maso vahiny zay tonga teny hivato daholo. Anisan'ny tarika an'izany maso vahiny teto Madagasikara zany ny représentant ny ambassadeur ny Union européenne. Izay misy ny ambassady misy ny firenena frantsay. Zay zany de efa hoe micautionné ny présence an'ireo olona rehetrareo de efa micautionné zany hoe manmevana ary manaiky ampabe maso fa vaksiny mety eto Madagasikara ary masitrana ny aretina fanefitra ny aretina Covid-19 io Covishield io. Ny tsy tokony adintsika ihany koa de izao, ny OMS tompoko dia ny homologué na ny validé na nanaiky ny vaksiny Covishield ho vaksiny fanefitra ny Covid-19 maneran-tany. Azontsika jerena zany na iza na amin'ny alalan'ny internet, amin'ny alalan'ny fanambarana ny tale général ny OMS, amin'ny alalan'ny teniny ataony ny solotena maharitra ny représentant ny OMS eto Madagasikara. Midika an'izany tsy tokony misy olona anankiray na firenena anankiray zany no hiteny fa dia hoe tsy afaka ampiasaina i vaksiny Covishield io satria tsy afaka atao fanefitra ny Covid-19. Midika an'izany ao anatin'izay rehetra zay matoa ny rehetra manaiky sy mampanao ary manaiky ny fisiny Covishield io ohatra ny AstraZeneca zay foronina zay amboarina any Royaume-Uni any amin'ny firenena Anglisy zany, de nidika an'izany mavita ohatra ny reny vaksiny rehetra reny fanefitra ny Covid-19. Fa nakorotan'le publication moatsika zany tamin'ny vakomaly de nikorotana tanteraka ny fiainana manontolo ary ny fiainam-pirenena, ny fiainam-panjakana. Inona ny tranga omaly zany averintsika eto hoe noravana ny filaharana zay olona de tonga maraina be mihitsy de anao vaksiny. Ravana
filarana tany amin'ny firenena mikamba tany amin'ny Nations Unies tany amin'ny PNUD noravana ny tany amin'ny hôpitaly izay misy an'ireny vaccinodrome rehetra reny ary nomena baiko hoe tsy mahazo atao intsony ny vaccine dia teo amin'izay tsika ny samy nahita zany hoe isika matonanao vaccine dia ny zava-dehibe voalohany indrindra tao anatin'izay dia hoe ho fanefitra ny areti-mandoza Covid-19 ny anaovana vaccine ny tenako ny tenanao ny tenantsika rehetra izay nanao vaccine zay no antony voalohany nanao vaccine ny ambony raha misy olona te handeha any ivelany ihany nandeha any France izy nandeha any an'inona misy antony manokany reny olona reny ny ataontsika hoe motif impérieux zay ny tena motif impérieux fanampiny zany zay bonus ho an'ireny olona reny ny fandehanana ny fanaovana vaccine satria araka nefa voalaza teo dia hoe ny any ivelany any Europa any Frantsa na ianao olona manana passeport vaccinal zany hoe afaka manaprova vita vaccine no miditra any na ianao manao test PCR 27 ora alohan'ny andehananao makany fa rehefa tonga any amin'ny toerana kosa ianao dia mbola atao mise en quarantaine na atao hoe tsy maintsy mihiboka aloha mandritry ny 7 andro araka ny voalazantsika teo araka ny voalazany namana teo aloha teo moa zany dia hoe le filoham-pirenena afa ny zavatra ambarany afa ny zavatra ataony fa tratra ihany ary tratra ihany no marina fa raha ohatra izy ka tsy vita vaccine na izy nanao mise en quarantaine dia nampiseho an'le PCR négatif 72 heures avant ny départ an-tany fa izy sady tsy nampiseho an'izay ary niditra fotsiny godona be fotsiny satria miaraka nanatitra n'le ramatoa anankiray izay nandeha nakany ihany koa ilay naterinany lay ramatoa taleny seraserany teo aloha ndikan'izany olona anankiroa mihitsy ny lasa nandeha tany Frantsa tany na vita vaccine izy nampiseho karatra na vita vaccine azy ary tsy Covishield io no nataony satria araka ny tenena hoe tsy io no nataony zareo hoe io no nabarabarainy ary io no naratsiratsiny nambanimbaniny dia zay ny zavatra fantatritsika mitondra an'le PCR izy mitondra an'le zay zany nataony mitondra an'le test PCR fa tokony mihiboka izy tokony mihiboka fitoandro foana zay fa tsy mihiboka dia hita foana le izy mibarabara fa le taratasy nentina zany mitondra taratasy PCR tsy maninona raha zay zany fa raha teo hoe le 7 jours satria iny ange ny any Frantsa zany fantatritsika fa ny any tena faraky ny sarotiny mihitsy rehefa misy zavatra atao any tsy misy tsisy dérogation ina na nisy teny nataon'le be ny Nations Unies teto Madagasikara raha moa tamin'le fotoana tanina ny ministre ny fahasalamana nantany ny mpanao gazety zany tamin'le fotoana nanaovana le vaccine iny dia zao nataon'le mpanao gazety hoe ahoana zany ianao ve zany zao mantsan'le ministre ny fahasalamana ianao ve zany zao andeha hiteny amin'ny filoham-pirenena hoe mila manao vaccine ianao satria ianao zany no tonga vaccine dia ianao no misantatra n'ity fanaovana vaccine ity miondrikondrika fotsiny le ministre ny fahasalamana dia ny solitena ny OMS eto no hitantsika hoe le sary rehefa avy eo no lasa solo vaika any akalana namonja an'le ministre ny fahasalamana namaky namaly an'le teny zany zavatra kely mampimety honorable satria tsika manko teto zany mitondra an'le hoe miditra any Frantsa ianao hoe anao vaccine par-ci le taratasy noatra zany dia mamaly le rian-dany manaraka tsara fa zao le taratasy avoaka ndralahy am'le izy hoe test natao an'le filohan'ny république taratasy mikorokorotra kely izy testany filohan'ny république fa zay taratasy mikorokorotra ty zany le copie hoe iny io ndralahy avoaka aloha io fa nga dia tsy mba misy zavatra hoe mba taratasy tena mba sady madio tsara mba miendrika zany filoham-pirenena mba miendrika tsara zany izy io le taratasy tanaovana le valy manaraka atsika fotsiny zany dia ray fariva aloha sy valiny loha ao zany hoe avoaka avoa dia sy mba ho hitan'ny olona anao hita mihitsy le izy io le valikavatra avy any amin'izareo zany io le manao le jera tsara vita test PCR hono izy dia ahoana indray le fiboahana fitoandro indray fiboahana indray zany alefaso indray ny valiny iny alefaso indray tsy mihiboka trop beau pour être vrai izy izy le namako zay rehefa miteny izy ridicule nareo tena mampime jera tsara le fiforetan'le taratasy ary ambany ary mihitsy le izy no miforitra le taratasy dia zavatra ohatran'ireny ange zay alefa jesi eo le izy rehefa ao ine izy io dia la deuxième manao an'le izy eny dia jere le taratasy miforiporitra naforitra telo mihitsy eo am'le ary ambony ary am'le anarana ary miforitra voalohany dia aty ambany aty efa aty am'le conclusion alohan'le any eo miforitra fanindroany zany hoe miforitra telo
ity alena sarengana dia avoaka ao tena grave nareo tena le kitoto mihitsy zany zavatra zany ainareo manao fanambarana hoe mandeha izy amin'ny maray-pianakaviana azy fa tsy hainareo mamoaka hoe kosatrizy tsy vita vaksiny dia ty ny zavatra hahafahany mitsofoka le vahoaka malagasy ake manaraka amin'ny fihetsika ireo zeda mihitsy ary manana zoa fantatra an'izany zay le titsika hoe zay le asan'le serasera zay enao mampafanta fa zao zany izy ditanao hoe misy nalany taratasy miforiporitra ame taratasy miforiporitra nareo magaga alefasy kely aloha le izy alefasy izy rehefatsika efa hitatsika eo le izy fa zao raha ohatra ka tena hoe zay ny teneniko tamin'ny maly ho iaho hoe ny olona niova tamin'le fanaovana serasera ao amin'ny fiadidiana repoblika fa le fomba fanao tsy miova raha ohatra izy mba efa manao mangarahara de efa tara aloha zany aloha le communication le président république efa tonga any ivelany any efa mandeha mivezivezy efa mandeha metsena manao inona mandehandeha any zay vao mamoaka ny ty hoe lasa any izy nandeha ka ity zavatra ty zao fa 12 ny volany ty test PCR ty no natao zay ny daty ato tamin'ny fa 12 ny volana jona tsy de tsy respecté koa le 72 heures avant satria melohany andehana tokony natao mepangatena ihany le olana andeka ny izy ange zany ty test ty misy daty nanaovana anazy hoe nataony fa 12 ny volana le izy fa le taratasy ilaina any rehefa aseho any rehefa ohatra ka mandeha any ianao de tsy maintsy porofona zany hoe tonga ataonao tonga ianao androany de le test nataonao 72 heures 7 ora alohany natongava nandehananao fa tinge tamin'ny 15 ty nefitsika androany ange 18 androany efa any izy mampimena fanambarana le rena sena netiny honorable rasma any ivelany any na diplomaty ary ianao mandeha any ivelany any de tsy maintsy mihiboka io zany ny any zany tonga de entitra be fa tsy hoe ohatra ny ty Madagasikara azonao atao ohatra zao fotsiny aza barabarana le malagasy ranga aza barabarana tsy nanao vaksiny zay fotsiny zany mamaiky amin'ty taratasy ty fa tsy jerena koa le tsy manaraka an'le am'le tena reny tsy manara-penitra mampimenareo ka tena mampimenareo zany hoe misy fepitaona takiny de ty zao tsy manaja an'le fepitaona le izy fa de hoe io rahataraty izy nandeha tamin'ny sabotsy zany izy ny tokony nanao an'le test latsinainy zay zany tokony nanao test zany izy lahady fa tsy le 15 de nefa le fampafantaranareo 16 mampafantatrareo fa lasa izy 15 izy efa tonga ny toerana volonareo mampafantatra efa lasa le flou zay ke zavatra tena mahagaga ao anatin'ity zavatra ty mahagaga fa le mazinareo ohatra ny tsy mifanitsy am'le tena daty fa de hoe mamaly fotsiny zany nareo ka mamaly hoe miteny Miara Manonja sy valiny mapasa dala sivanzao 12 ndray tisina le daty ahitsina zao rehefa aveo io fa ity tena izy fa misy nanao pirate ndray tao amin'ny la deuxième nanao an'le daty fa 12 fa le izy le tena daty daty ny 17 ndray zany le daty tena izy fa 13 io fo tsy 15 zao le izy fidèle ny fanaovanao test tsy midika mihitsy fa hoe vita vaksiny anao tsy vita vaksiny raha nanao vaksiny ianao zany raha ny voalaza tamintsika tany amin'ny firenena mikambana iny de hoe tsy hoe tsy ovo fa mbola forme grave le izy mbola tsy manakery raha tsy afaka 14 andro dikan'izany zany ny test PCR iny mihitsy tsy manaporoa fa vita vaksiny anao na tsy vita vaksiny zany hoe zany tsika zay mbola miteny foana eto hoe efa nanao vaksiny ianao tena matoky tena be hoe tsy manao an'izany fiboana zany de lasa mandehandeha olo ikarakara anotrina zany confirmation tiako moa zany mba mampime tiako zany mba mampime rapito zao mba misy olona ho atao confirmation atao communion fa magaga hoe any am'le toerana lena zany andavanandro ve zany nanaovana confirmation tsy maintsy talatany mandeha
larobia ve le confirmation larobia izy alakamisy azo nefa izy lahady dia efa miverina mety hoe sabotsy fa tsy maintsy hoe mankafy fotoana be izy satria le araky ny tenena ny any ny fiainana ny any ny fianakaviana ny any ny vady ny any ny zanany ny any ny fanana ny any ny vola ny any daholo ny rehetra Madagasikara sy malagasy aty any no atao tsinitsina fa tsika efa vakina fotsiny le izy any ny fiainana manontolo any raha za so mba ny tena hoe ampisehoako mihitsy zany hoe fitiavana an'izany malagasy zany fitiavana an'izany Madagasikara zany ny zanako no nafarako teto nataoko confirmation teto netiko tany amin'ny Père Pedro ndray satria efa any mahazatra anazy netiko tany amin'ny Père Pedro ndray hoe aleo teo aty mihitsy anaovako confirmation any zanako tena dozindreo olo malagasy ndry ay tena tia malagasy tia ny vahoaka madinika mihitsy fa ina ne malagasy atao eto fa ny anazy any ivelany any am'izay mihitsy le hoe tena za mihitsy tany an-dafy mihitsy zanako natao confirmation io manko zay le message tiany ampitanantsika tamin'ny tao amin'ny azeda tamin'izany fotoana zany dia nisy zavatra ohatr' zao za zany teny tamin'izany hoe io président io miteny hoe izy katolika fa tsy vita confirmation za zany miteny an'izany tao anatin'ny azeda dia le mpikatroka IRD eno an'izay le mampara zany dia araky nambarana zany zay nampitaina taty amiko le hoe zay nge tena nanontany amin'ny président mihitsy hoe président tena marina aloha zay ny amaly anazy fa teneno anay fa ny ala ilo tsy nama ka satria zao ny antony tenenantsika an'le izy le confirmation manko falaina sary izy nanao mihitsy am'le sarina voaka miaraka nambarana dia manao zao zany le alaina raha vita an'io zany dia tsy azo asika hoe tsy vita na vita ny vita zany tonga dia manana ny sary iny matahira ny sary iny daholo satria zava-dehibe eo am'le fivavahana mihitsy zany manao an'iny amin'ny filana ange tsy makasary tsika avoakanareo le sary sy le diplôme fotoana zany dia hita izy hoe io ary fa vita tokoa na tsy visy le izy donc tsy manana an'le izy ianao matoa tsy mamoaka zany fa tsy aika hitady sary miforiporitra ndray ngamba ny averian-dany ndray aloha amoaka le hoe na efa natao confirmation foloka efa lehibe manao ohatra dia asa ohatra zazakely le sary dia atao sary efa trananay no miforiporitra le izy le resaka mangarahara foana resantsika eto le vahoaka malagasy moa zany dia andengihana foana dia atao tsinitsina le resaka mba fampahafantarana vatrafa ihany afenipenina ao anatin'izay fa le fanambarana mihitsy zany teny hoe malagasy izay le zavatra tiantsika resahana eto ao anatin'izao manahirana zao anatin'ny vaksiny miala ilany ihany le filoam-pirenena nisy conseil des ministres natao visioconférence tamin'ny maly azony resahana tao mihitsy resaka vaksiny io fa satria tsika nidonaina tsika teto ty Miara Manonja ty hoe olona rehetra misy mbola bindroa anaovana misaotra nareo tsisy anazo an'izany jenéraly saivelo zany dia hitatsika eo moa zany maleova malasara zany tsy fantatra zay fa nisy pio fa misy mbola miandro ny toyny tsika fa manomboka mandeha le atsarovana ny Jean-Paul Randreniana mihitsy verenantsika kely le zay dia manokatra nyty misaorana le ty zany fa misaotra ny nareo mijery le sary am'le vidéo zay manokatra nyty zavatra ty fomba ofisialy ato ambady fiaty ty zany ho an'ny fetiny ray zany hoan'ny Miara Manonja dia isaorana le natsiaro hoe fetiny ray hoan'ny ianareo ndray tsy mahazo miteny rehefa avy eo fanjarako ndray zany no mirarosoa ny ray rehetra rehefa marana ty fandarantsika fa ity zany tsika discipliné fa tadidinao ve le mambo amin'ny le sucre du peuple aneo zany izy zany tsy misotro zany ndray dia tsy misotro alcool mihitsy na vera mahagaga fampizarany ray mpianakaviana alefaso fa io izy hoe fa hitatsika io zany dia menofinaritra avereno indroa mihitsy inotsika n'le zavatra mitranga sy ny tenenina mais il a été visiblement rattrapé par la réalité du terrain. La Grande Île est frappée par une deuxième vague depuis 2 mois. La correspondance à Tenerife de Gaël Borgia.
C'est l'aboutissement d'un long chemin de croix pour l'Organisation mondiale de la santé qui a tenté pendant 4 mois de convaincre les autorités malgaches d'avoir recours aux pays occidentaux et qui permet aux pays à faible revenu d'avoir recours gratuitement au vaccin. Il faut noter que le président de la République a boudé la cérémonie de réception des vaccins samedi dernier et le lancement de la campagne de vaccination ce lundi. Il faut dire qu'il a toujours préféré mettre en avant le Covid Organics, dit CVO, et le CVO+, la déclinaison en gélule. Il a encore dit il y a quelques mois qu'il préférait ne pas se faire vacciner, le lancement de la campagne de vaccination, et s'est fait vacciner en premier. Et lorsque nous lui avons demandé s'il conseillerait au président de la République de se faire vacciner, eh bien un malaise s'est installé et c'est la représentante de l'OMS qui est venue à sa rescousse. Écoutez. Maintenant que vous êtes vacciné, est-ce que vous allez conseiller à Monsieur le Président de se vacciner? Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Mais on peut répondre que le vaccin est volontaire. Il y a un an, le président de la République était convaincu, je cite, de changer le cours de l'histoire avec le Covid Organics. Mais un an plus tard, le pays fait face à une deuxième vague meurtrière du coronavirus depuis l'arrivée sur son territoire du variant sud-africain. Dire que le président a longtemps résisté à la vaccination, préférant favoriser son breuvage Covid Organics, mais il a été visiblement rattrapé par la réalité du terrain. La Grande Île est frappée par une deuxième vague depuis 2 mois. La correspondance à Tenerife de Gaël Borgia. C'est l'aboutissement d'un long chemin de croix pour l'Organisation mondiale de la santé qui a tenté pendant 4 mois de convaincre les autorités malgaches d'avoir recours au vaccin. Il faut rappeler que Madagascar fait partie des pays éligibles au programme COVAX Facility, financé par des pays occidentaux et qui permet aux pays à faible revenu d'avoir recours gratuitement au vaccin. Il faut noter que le président de la République a boudé la cérémonie de réception des vaccins samedi dernier et le lancement de la campagne de vaccination ce lundi. Il faut dire qu'il a toujours préféré mettre en avant le Covid Organics, se faire vacciner et se contenterait du Covid Organics. Donc c'est en son absence que le ministre de la Santé a inauguré le lancement de la campagne de vaccination et s'est fait vacciner en premier. Et lorsque nous lui avons demandé s'il conseillerait au président de la République de se faire vacciner, eh bien un malaise s'est installé et c'est la représentante de l'OMS qui est venue à sa rescousse. Écoutez. Maintenant que vous êtes vacciné, est-ce que vous allez conseiller à Monsieur le Président de se vacciner? Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Mais on peut répondre que le vaccin est volontaire. Il y a un an, le président de la République était convaincu, je cite, de changer le cours de l'histoire avec le Covid Organics. Mais un an plus tard, le pays fait face à une deuxième vague meurtrière du coronavirus depuis l'arrivée sur son territoire du variant sud-africain. Dire que le président a longtemps résisté à la vaccination, préférant favoriser son breuvage Covid Organics, mais il a été visiblement rattrapé par la réalité. C'est l'aboutissement d'un long chemin de croix pour l'Organisation mondiale de la santé qui a tenté pendant 4 mois de convaincre les autorités malgaches d'avoir recours au vaccin. Il faut rappeler que Madagascar fait partie des pays éligibles au programme COVAX Facility, financé par des pays occidentaux et qui permet aux pays à faible revenu d'avoir recours gratuitement au vaccin. Il faut noter que le président de la République a boudé la cérémonie de dire qu'il a toujours préféré mettre en un malaise s'est installé. C'est la représentante de l'OMS qui est venue à sa rescousse. Écoutez. Maintenant que vous êtes vacciné, est-ce que vous allez conseiller à Monsieur le Président de se vacciner? Monsieur le ministre, s'il vous plaît. On peut répondre que le vaccin est volontaire.
tonga nitsena ny vaksiny tamin'ny mécanisme covax iny hitantsika tao a ny solitena ny OMS eto Madagasikara, ny ambassadeur ny Union européenne, ny ministre ny fahasalamana, ireo masovovahiny, ny talehan'ny kabinetra sivilny fiadidina republika, ireo olona maro samihafa zay hitantsika teo, ary mbola nanamafy ny zavatra voalaza rehetra teo, ny zavatra navoakantsika iny moa zany mikasika ny vaksiny Covishield io. Ny dikan'izany a tsy misy tokony anaovana, tsisy antony tokony anaovantsika ny anaovan'ny ambassade ny Frantsa zany ny polémika mikasika ny Covishield zay nanaovan'ireo olona rehetra zay tonga teo amin'iny teny Ivato iny nanao vaksiny tonga teny amin'ny firenena mikambana teny Andraharo. Ao anatin'izay orona tsara zay hitsakitsakotsika tsara ny zavatra voalaza rehetra teo zany, ny voalazanay dia eto moa fa hitantsika eto ny namana rehetra ato amin'ity fandarana Miara Manonja ity. Atao anaty aty akaiko ty anao Jesy aty akaiko ty anao Jesy. Ny satria androany tsika andro zoma androany raha amin'ny alatsinainy indray zay vao hifankahita eto raha nefa fetiny ray marina fa tsy dia malaza loatra ohatran'ny fetiny reny ty fankalazana ny fetiny ray ty, kanefa nazanaty zany ary zany ray zany dia tena antoky ny fianakaviana na misy nyreny ara fameno izy mivady fameno ny ray sy reny, kanefa raha tsy misy zany ray zany tsika ray antahantana, ray mamelona, ray miaro, ray manao ny zavatra rehetra zay tsy vitan'ny vehivavy ao anatin'ny tokantrano dia sarotsarotra ihany ho an'izany tokantrano zany tsy misy zany ray zany. Ho an'ny tsy mandratsafity moa zany hoe tsy misy ray misy nefa nindao sy ny fahafatesana misy efa tsy eo intsony atsery hotsarotsika daholo reny olona rehetra reny satria tsy ary ny olombelona raha tsy nisy ny ray sy ny reny zay zany. Ka eto zany satria zarery ny vehivavy eto amin'ity studio ty dia andro anankiray zany hierabana ny ray rehetra mialohan'ny fotoana satria tsika raha milatsana indray vao mifankahita miarabanareo atratra zany andro natokana ho anareo zany andro ny fankalazana ny fetiny ray raha amin'ny lahady, miarabanareo zay avita sy atotosa somatsara ny adidy manandraikitra anareo tsirairay avy, kanefa ihany koa mirary fahasalamana ho anareo satria ny ray salama zany no mavita atsaka sy andavana zany adidy manandraikitra zany, mba tena ray modely eo tokantrano eo firenena, kanefa ray reharehan'ny zanaka, reharehan'ny fianakaviana, ray reharehan'ny vadiny, ray reharehan'ny ankohonany zay no faniritsika rehetra dia miraba mialohan'ny fotoana ny ray rehetra androany ihany koa moa zany ny fiarabana ny filohan'ny rotobe mipanohitra président Ravalomanana rehefa amin'ity andro an'io ity dia miaraba anazy manokana ihany koa izahay eto amin'ity fandarana Miara Manonja ity, miaraba ny ray rehetra tsy ankanavaka ianareo rehetra zay any tokantrano rehetrarehetra any na inona toerana misy anareo na inona dia arabaina daholo ianareo rehetra ao anatin'izay ary mirahasoa indrindra ho lava andro ary ahazo fahasalamana lalandavina ho tahin'Andriamanitra, ho tahin'ny Tompo amin'izay zavatra atao rehetra. Misaorana ny namana rehetrarehetra atao amin'ity fandarana Miara Manonja ity fa ray mpianakaviana daholo ny ato, ny teknisiana androany vao hitanareo ity arinako ity io ny Jesy tsy vehivavy izy fa lehilahy ray mpianakaviana izy io ny Jesy. Ireo ny namana rehetra zay teknisiana i Doda, i namana Erika moa zany efa fantatritsika, i Mika, i Rija, i Brudo zay tsy eto fa misy mampita zao fandarana zao any amin'ny toerana zay misy anazy any amin'ny MBS ianareo re mpianakaviana rehetra ny MBS nareo amin'ny radio Mada, ny AZ radio, ianareo mampita ny rehetra ny fandarana ty nareo rehetrarehetra zay ray mpianakaviana ihany resantsika eto arabaina daholo ianareo zany dia isaorana le namana zay mitondra ny ty lazainy mafinaritra ty moa zany zavatra symbolika ny zavatra ho ataontsika ho an'azy ty raiso le fanomezana dia mankasitraka an'izay olona nanolotra nyty samy ten'Andriamanitra daholo
Zay. Poka tsara nitefitefoka mihitsy aty ry Dia misaotra indrindra. tafako telo tsy mahamamo ty mahagaky ty rehefa Sans mena alcool. toerany eto Tsy misy alcool zany izy ity fa sao deverinareo fa hoe Samy fetiny amin'ny jabana fa dia samy tratriny raha milahady daholo tsika rehetra nareo rehetra ray mpianakaviana zany fa dia mankasitraka indrindra. zay zany fandehany dia toizatsika ny fandarana ty eto ihany fa miena mpitoerany mahagagy rehefa aveo dia ao anatin'ilay ataontsika hoe fanazavana aniny tontolon'ny vaksiny iny tsika fa zay ny resaka mikasika ny vaksiny fa zay le nyteneniko tamin'ny namana Erika Bogos teo hoe iverenantsika le resaka mpianatra tany Toliara satria ny antony dia tsotra tena mahagaga mihitsy ilay fihetsika ny mpitandro filaminana mpianatra ohatrany hoe tsy mananjanaka zany ianao rehefa mijery n'ilay fahasahiana mampiasa hery tsy mitovy amina mpiray-tanindrazana zany ianao mpitandro filaminana dia mampiasa hery tsy mitovy amin'ny mpiray-tanindrazana aminao noho ny zavatra takiny hoe zoany ny takiny dia ianao vonina ampiasa hery tsy mitovy misy ampahana orona tsara ty nataony fahita lavitra sy teny tany Toliara averintsika arahana eto ao anatin'ny Miara Manonja izy mba ahitantsika an'izany hoe fampiasana hery tsy mitovy zany ary etintsika itenenana hoe ilay mpitandro filaminana ve ao anatina tontolo ohatran'izao tsy afaka mandinika mialohany ny ampiasana hery hoe tsy mitovy ange ty hery ty hery tsy mitovy ary le ray tonga dia mamony mafaty fa tsy vitany hoe mandratra fotsiny rehefa ampiasainao le fitaovana ampelantananao fa tsy misy hoe fisainana kely sy fienona ny feo mifetreretana manoloana ny hoe olombelona nofo mandra ny miatrika aminao ary mitovy amin'ny ataontsika hoe taranakao zanakao ao an-trano raha sanatria mivavaka misy manao ohatran'izany ve dia ho faly ianao ary hoe tsy arary ve ny fonao raha ohatra ka mieritreritra hoe vokatry ny fampiasanao fitaovana amina hery tsy mitovy no mandatsakaina sy mandatsadra ny mpiray-tanindrazana raha tsika ty orona tsara amin'nitra vitsy ty fa izy ty dia sarina lay ny fahita lavitra sy teny izy tsika tany Toliara fa indramintsika le izy ampitatsika n'lay fomba fijery zany sy le hoe fampieritrretana amin'ny mpiray-tanindrazana hoe zao ny vokatry ny ataontsika hoe fomba fisainana sy fomba fahitana ny zava-misy atao amin'ny firenena zay mihoatra lavitra noho ny ataontsika hoe le zavatra iainan'ny olona nge zavatra iainany androany matoa izy tena hoe manao viveriny ainy ny fono vy hitaky ny zoany nyainga tamin'ny zavatra nisy tany Tomasina mitoy any Toliara izy amin'izao fotoana zao dia mbola mahatsapa ve zany mpitandro filaminana hoe zay ny tena andraikitra anakaraman'ny olona anazy ireo miainga avy amin'ny fandaovana ny hetra satria hetra lohan'ny olona tsirairay no ahafahana mandoa ny karama ny mpiasa-panjakana ny karama ny mpitandro filaminana mandeha aloha inotsika mihitsy azafady aleovatsika izy dia aveo tsika mahita an'izay antao any
zay latsaky. Orona tsarina alefa ny fahita lavitra sy teny teo. Entiny tenenana amintsika zany hoe ao anatin'ny tena tokony handro fahalemana ty Madagasikara ty. Fa any amina mpianatra mitaky ny zoany no miatra ny fampiasan-kery ohatr' zany ary tena hoe hery tsy mitovy mampatsiahy reny hoe ny Israeliana sy ny Palestiniana manao an'le fifandonana reny ty fada de tena hoe zavatra tsy eritreretina ho isy aty Madagasikara ohatrany hoe tany miady ve Madagasikara mi zavatra ohatran'izany tsy zay zany le ahitantsika azy hoe tsy azon'le mpitandro filaminana mihitsy ve zany hoe lay zava-misy iainana ange no miteraka an'le fitakiny fa de hoe satria nareo manatateraka baiko de alefa foana manao baiko de manatateraka baiko zany ene zavatra efa niainana teto mahatonga an'le hoe rehefa tena tonga eo amin'ny tena tsy azony anoarana am'izay le mpitandro filaminana zay vao manaiky fa mararika io vahoaka io fa androany tokony mieritreritra hoe ny vahoaka zany ene ka ianao mpitandro filaminana de mivoaka avy ao anatiny ary izy ny manome karama raisinao isam-bolana izy ny mandoa hetra de zay ny mampikarama anao fa le vahoaka indray zany de zana vahoaka zay fa sahirana tsy mahazo ny zavatra tokony ho azy ny lasa ampiasany lay mpitandro filaminana n'lay hery tsy mitovy ary tena hoe mandatsa-dra ary mandatsakaina misy satria misy ainana fo misy ainana koroa efa araky ny resantsika foana raha mahita n'le sary teo tsika zay nanaraka teo moa zany dia misy kora anankiray zay any zandary zay hitatsika fa tena hoe mafitrika be ao amin'le fanaovana an'le herim-pamoretana de manatateraka manimba n'le image mihitsy zany hoe tena efa aza miandry ianareo hoe efa tena any aminareo daholo ny atezeran'ny olona no mifatratra amin'ny farany amin'ny zavatra ohatra zao le sary hitantsika teo zany dia zay no zavatra image hitantsika kanefa izy amin'ny akapobeny dia efa fantatra hatramin'izay ary ny zavatra mampatsiahy ny zavatra antranga tamin'ny 20 février teto Antananarivo io zavatra atao io
io fanaovana setrasetra io fanaovana miady amam-bato zay nge ny mpianatra rehefa ohatran'io hoe atody miady amam-bato hoe na mitoraka na misy vato na misy ina fa zavatra fotsiny aloha hoe tsy mipoka ho azy ohatr'izao fotsiny reny zavatra grevy ataon'ny mpianatra reny raha tsy misy antony. Tsy misy olona dala eo ka ndeha grevy fotsiny ohatran'izao, misy antony io ary ny tompon'andraikitra voalohany zany dia mpitondra fanjakana heninay fa hoe misy zavatra tsy misy milamina ao amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny autorité locale any a Toliara. Hoe zany hoe tsy milamina zany ny olona manam-pahefana ny olona manana ny fahefana sy tompon'andraikitra misy olana eo amin'ny chef de région sy ny président ny université tsy tokony ihany zany no hipetraka ny raharaha rehefa zavatra mafana ohatrin'io a dia misy fandraisana andraikitra farany aingana. Hitantsika hatramintsika ny androany a dia tsy misy fandraisana andraikitra any ary ny tena zava-doza ao anatin'izay dia lasa tena azandrasana mivadika zavatra hafa mihitsy nyty raharaha ty fa ny zavatra hita hatramin'ny tranon'ny mpampianatra lasa midorana. Io moa zany tsy fantatra marina hoe iza marina ny tena nandoro azy, misy miteny fa hoe mpianatra ihany, misy miteny hoe tsy mpianatra, tsika mbola tsy afaka manamarina an'izay raha tsy mahita ny porofo rehetra fa ny zavatra misy fotsiny dia hoe tranona mpampianatra eny amin'ny université any manday anankiroa no may kila frehitra alefantsika ihany koa le sara hitantsika an'izany hoe may kila frehitra ny tranon'ireo mpampianatra reo ho an'ireo mpampianatra rehetra izay mampianatra eny amin'ny université zavatra ohatr'izao zany no mikitika ny ampo ary tokony ampisaina rehefa zavatra ohatr'izao satria mety mpampianatra ray na roa no tratran'izao zavatra zao fa raha pitso tsy fantatra iza indray no ho tratran'izao raha sanatry ny vava hoe mpianatra nanao anazy a zava-doza be zany satria tsy tokony hotody amin'izany hoe fanimbana zavatra ohatr' izany ny grevy izay atao ary tsika moa zany manameloka foana nireny zavatra na avy amin'iza na avy amin'iza tsy mety zany satria raha pitso rafaka pitso ho tompon'andraikitra koa reny mpianatra reny fa misy antony keo ao anatin'izay tara dia tara ny fandraisana reo autorité locale tsy misy ny fandraisana andraikitra hoe zany hoe namba fiarovana ny ainana ny fananana ny tandro filaminana ke atao hiaro ny aina sy fananany olona fa tsy hoe anteo anenjika ny mpianatra fotsiny fa lasa misy atezeranao dia lasa misy valifaty amin'ilay olona tsy afaka maro tena no anjediny dia mpampianatra zany efa fantatra zany fa hoe tokony efa nambenana na nisy mesure an'iraisy ny autorité locale tany Tuliara hoe ahoana ny mbesana an'reto tranona fananana na inona zava-doza be nge rehefa tonga amin'ny zavatra ohatr'izao hoe dia eritrereto hoe mpampianatra ny fananana ny arinina andritry ny taona firy may ao anatin'ny fotoana fohy fa ao anatin'izay misy asa zay natao recherche asa fikarohana na hoe asan'ny mpampianatra zay mbola mijerenina kahie na boky zavatra be dia be ohatrany hoe sarobidy ohatrany a lasa kilany hafa ohatr'izany tsy mety zany tena tsy mety zany fa le fandraisana andraikitra ny ihany tiako tenenina mihitsy eto hoe tsy misy fandraisana andraikitra farany aingana zany ihany tadiditsika tsara tamin'ny volana février tamin'ity taon'ity nisy oeraoera nataon'ny délégation be mafonja tonga tany Tuliara namono afo tamin'ireny grevy nataon'ny mpianatra tao amin'ny université io nandefasana délégation mafonja be olona enina amin'ny dimapolo sa efatra amin'ny dimapolo nitarihan'le talia serasera taloha teto nisy fihetsiketsehana namono omby nanao an'izao ohatrany hoe messi mihitsy nireny olona reny tonga tamin'ireny fotoana reny hoe lamina ny teto Tuliara n'izao teo amin'ny université io nefa le zavatra miseho hay le izy ny takotakomana atao fotsiny a saritsaromana atao fotsiny a dia mipoka indray le izy a dia izao ny zavatra mitranga engane mba tsy hitatra any amin'ny toerana hafa le zavatra mitranga ohatr'izao a mampalahelo ary zany hoe mandatsa dra zany mandatsa kaina tena zava-doza zany ary ty fitondram-panjakana ty moa zany efa misondra araky ny tenentsika tena hoe efa misy fatiolona eo amin'ny tananareo teto Antananarivo efa nisy tany Tomasina dia misy any Tuliara tsika zany eto amin'ity fandarana Miara Manonja ty mitondra ny teny fampionona foana ho an'ny fianakaviany manana maty reny fa ho an'ireo maratra ihany koa satria misy maratra maro be fa ny zavatra mbola miampy eo anatin'izay hoe le herim-pamoretana ampiasaina dia lasa
ohatrany hoe sanatry mivava ohatrany hoe dahalo no enjehnareo raha ny sary hitantsika teo ny mpianatra hatramin'ny omaly fakomaly alina tsy matory any an-trano tsony satria enjehana ataon'zareo aza lambo mihitsy ny mpianatra tsisy matory any an-trano amin'ny trano tsony ary voalaza raha moa ny anankiray le maty araky ny vaovao zay azontsika avany de hoe tao anaty trano tao anaty bloky mihitsy ny voatifitra le maty anankiray fa ny mpianatra tsisy matory any an-trano fa mandositra daholo zany fa enjehan'ireo mpitandro filaminana hatrany an-trano zany hoe le franchise universitaire zany efa joaja tsony a fa ny any anatin'ny trano le fotoana isamborana sy anaovana ny le ampiasana herisetra amin'le mpianatra reo a mandositra daholo ohatrany resanatreo ohatrany dahalo no enjehana amin'izao dia aza gaga zany tsika raha ohatra ka misy olona maratra marobe misy olona tena hoe mety ho tratrany zavatra tsirariny ihany koa mety olona innocent anaty maizonao no samborinao indray a dia gadraina sy ny sisa marina fa ny herisetra miantso herisetra ka rehefa anaovanareo herisetra le olona dia mamaly herisetra ohatran'io dia aza mieritreritra mihitsy hoe ny any amin'ny université tsy modely ohatrao satria misy provocation ao anatin'izay dia ny eto zany hoe iza ny tompona andraikitra any toerana tsy maheno feu tsika hatram'izao na ny ministre coach na ny tompona andraikitra rehetra zay mahakasika ny fampianarana maly izy namono ho fotsiny hoe efa miezaka efa mifanataterana zao fa le mitrangany kosa hoe misy maty misy maratra misy olona samborana misy tranodorana misy fanimbana zavatra zany zavatra rehetra zany a mila fandraisana andraikitry ny tena tompona andraikitra zany fa le crédibilité an'le autorité locale zany zao dia tena zéro zay no hitantsika hatramintsika miteny zao fotoana iresahany eto amin'ny fandarana Miara Manonja zao ny any zavatra ampitaiko ao anatin'ilay zao dia zay foana adin'ny mpitandro filaminana mihitsy fa ny adidiny voalohany dia miaro an'ilay vahoaka aloha zay aloha zany ny tena adidiny voalohany zay ny matona asiana ny mpitandro filaminana zany hoe ny folo alin-da dia tsy hoe natao herim-pamoretana hiarovan'ny mpitondra fanjakana ny toerany fa hiaro an'ilay vahoaka aloha zay zany aloha ny zavatra tena voalohany hoe matony sy ny fiteneny hoe miaro mivoaka sy ny fananana iny dia le olona madio zay no arovanao hoe misy vahoaka miaro normal fa misy olona manasaina maramara atao hoe jiola dahalo malaso zay tenenantsika azy dia reny no hampiasan'ilay mpitandro filaminana ny fitaovana zay nomena azy mba hoentiny miaro an'ilay vahoaka tsara fitondratena zay zavatra zay zany ny mission voalohany ary io a tsika moa eto zany dia mametraka foana hoe ny fanovana dia mila fitaizana amin'izao fotoana zao tsika dia mitaiza ho any amin'izany fanovana zany satria mila homanina ny olona hiatrika fanovana ka ny fanovana dia lesona raisina avy amin'ny zavatra hita fa tsy mety sy tsy mahomby inona zany ny zavatra tsy mety sy tsy mahomby hitan'ny masotsika dia zay no hitaizantsika ny olona rehetrarehetra hoe andao ary tsika hanova mba ho tsaratsara kokoa no ny teo ny zavatra misy io fomba fampiasana ny mpitandro filaminana io zany dia zavatra ilana fanovana io zao zany tsika nefa miomana ny saina hoe raha anao fanovana ny fomba fampiasana ny mpitandro filaminana tsika raha pitso raha afaka pitso arakaraky ny atongavana zay vanim-potoana zay dia tsy tokony ho isy tsony ny fampiasana mpitandro filaminana ho lasa herim-pamoretana fa inona zany ny zavatra tokony misy dia ny fametrahana mpitandro filaminana ho fitaovana hiarovana ny vahoaka sy ny fananany aiza ny toerana sahaza azy amin'izay fotoana zay inona ny fomba nataterahana an'izany zany zao dia fa zavatra tokony efa dinian'ny olona zay manany heritreritra andray fanjakana raha pitso raha afaka pitso hoe ahoana ny anatsarahanao ny fomba fibaikony anyreto mpitandro filaminana reto mba tsy hiverena ny zavatra ohatra zao mitranga amin'izao fotoana zao satria tsika miteny foana ny mitondra mihitsy ny tsy hainy reto olona mahazo fahefany reto noho izany na dia ny fampiasana ny mpitandro filaminana azy dia tsy hainy any amin'olona tsy tokony ho tifiriny any amin'ny tsy mivotony manaitainy zay zavatra zay zany tena hoe apetraka zany mpitandro filaminana zany dia miaro vahoaka inona vao sokajy mpitandro filaminana misy eto amintsika misy polisy eto misy zandary eto ary misy miaramily eto noho izany a dia tokony tsinjara arak'izay andraikitra mifanandrify amin'izany sokajiny zany reo mpitandro filaminan'ireo ny fanatsarana zany ny fibaikony ny mpitandro filaminana raha pitso raha afaka pitso raha manao ny fanovana dia hanomanana ny olona deny zao hoe azagaga raha pitso raha afaka pitso misy fanovana ngeza be
hoentina ao amin'ny rafitry ny mpitandro filaminana mba tsy hiverena ny ohatr'izao ntsony satria tena hitantsika fa na ny fitaovana mpitandro filaminana na ny isan'ny mpitandro filaminana na ny fampiasana ireo mpitandro filaminana dia tena tsy araky ny tokony ho izy raha ny zavatra misy sy ny sary hitantsika hatramin'ny tondrany ny mpitondra amin'izao fotoana izao mivangonga tandreny vohatra mpitandro filaminana zavitany misy polisy eto misy zandary eto misy miaramila eto fa reo dia ampiarahana rehefa andeha hiaro an'ilay fanjakan'ilay mpitondra fa tsy mitsinjara ny asan'ireo rehefa resaka asan-dano noho izany raha nao fanovana rapitso raha afaka pitso dia tsy maintsy mila mitoetra amin'ny toerany amin'ny isa sahaza azy sy ny tokony hametrahana azy ireo mpitandro filaminan'ireo any ambanivohitra any ange androany tena mitaraina mitady an'izany zandary zany mitady an'izany hoe miaramila zany dasiny ny hitanao any ambanivohitra hoe dasiny mandeha ty aminay aty fa io zandary io mijanona amina commune lehibebe ny misy an'io nefa rehefa apetraka ao ny filaminana tanan-dehibe mazava tsara nge fizarana andraikitry ireo mpitandro filaminan'ireo ny filaminana an-tanan-dehibe nge ka andraikitry ny polisy pirenena fa ny zavatra misy dia zay ny miary fanjakana dia ampiasainy ny mpitondra fanjakana ny mpitandro filaminana mety amin'ny heriteriny sy voabaikony hanao an'izay fiarovana n'le fanjakana zay any ka na zavatra tsy tokony iasan'le mpitandro filaminana dia lasa iasany satria manino miaya le mpitondra sao sanatria misy fiatraikany any aminy zavatra rehetra ataovy tsara ny andraikitrareo dia tsisy olona migreve eo e tsisy olona hitaky vatsym-pianarana eo tsisy olona hitaky ny fiahina ara-tsosialy atao aminy eo rehefa mizotra tsara ny fiasany ny fahefana mpanatateraka fa matory eo androany mitsangana dia satria tsy vitanareo ny andraikitrareo noho izany tsy ny fampiasanareo herim-pamoretana akory no mamahany olana fa tsy hoe rehefa tifirinareo reo mpianatra reo dia azo ny vatsym-pianarana tsy hoe rehefa tifirinareo reo dia tsy mihinana tsony ny kibony fa tonga dia izy hoe ampy anay ny mandry fotsy satria efa nampiasa fitaovana ny mpitandro filaminana tsy zay le vahaolana fa ny fitondranareo vahaolana no andrasan'ireo noho izany raha ho tifirinareo ary izy dia zao mahita foantsika an'izay trango zay fa tsy manakana ny olona tsy hitsangana zany rehefa noana ny kibo mivezivezy ny fanahy misy mpianatra maty ange tany tomasiny fa amin'inona mbola mitsangana ny any amin'ny université hafa raha ohatra ka tifitra ny mampiforotra ny olona fa nitifitrinareo tany tomasina nafaty mpianatra nareo tany tomasina fa mbola nitsangana ny tany toliara satria noana izy tsy misakafo izy tsy ampy ny zavatra rehetra ilainy amin'ny fianarany dia mitsangana izy dia tifirinareo koa zao ny any toliara dia mieritreritra rehefa tsisy mpianatra hitsangana tsony rehefa tsy karakarainareo momba azy any amin'ny faritra hafa rehefa tsy karakarainareo dia mitaky izy satria zoany zany ary zay zavatra zay mila mampieritreritra tsara mpitondra fanjakana hoe inona kena andraikitra tsy vitanay ary inona ny fadisoanay fa ianareo aloha hatreto ianareo s'Andriamanitra ny fitsarana fa misy aloha ka misy fanjakana amin'ny tifitro leto ka zay dia misy le izy zavatra efa zavatra mahavariana nge vao tamin'iny farany herinandro iny voaviana ny tonga tany nanao oeraoera tany amin'ny faritry taolaniaro iny ny filoha-pirenena sy ny ekipany fa vao miala any izy dia jere zavatra mitranga ohatran'le hoe vao tao iakora nanangana an'le BOA dia vao lasa izy dia tongavany refesin'le dahalo dia tia ny zavatra mitranga voaviana zany tonga manao oeraoera anao sy nasahirana hitanao fa marary mifoko fa mahantry nareo noho izany dia ameko terrain synthétique dia ohatr'izay zany hitako nareo mpianatra fa tena tsy ampy mivatsym-pianarana hitako nareo mpianatra fa sahirana omeko lakry dia fa hanako bala réel zany daholo zay zany le izy zay rehefa tena dininao le sary mandeha dia zay zany le izy ohatrany hoe ny fahasahirananareo dia valinay lacrymogène valinay balle réel zany zavatra atanareo ka zareo tsy manana vahaolana mihitsy na inona zavatra resahana sy ampanantenana tsy misy vahaolana mihitsy zany tsy misy zavatra azo raisina ao anatin'io mpitondra io iza ny tompon'andraikitra iza ny olona manana fahefana ampiasainy amin'ny zavatra hafa daholo zay eto moa tsika zany resantsika tao efa niova ny fanazo semavo vaovao nareo olona generaly amperinasa zany no azony folo alinda fa ny eo amin'ny zandary aloha zany dia mbola le misotro ronono ihany dia mbola ireo ihany no asaina manao an'le herim-pamoretana io zany tena mahavariana mihitsy lasa le olona no ala-bahoaka rehefa kelikely eo ao ariana ao satria rehefa mahita isaky ny misy herim-pamoretana ohatr'izay dia tonga dia le saran'le mibaiko azy aty afara tapony no hitan'ny olona misetrasetra loatra le izy
dia hitantsika io zany tena le anankiray teo tena hitantsika mihitsy tena makafy mihitsy a na avy mitifitra izy tozy izy ao zay tena makatsirony mihitsy zany hoe tena misy tsirony mihitsy zany le mandatsakaina na mandatsadrahan'le ankizy a tena zay ve le formation teo ary misy nisy fotoana saika ho teneniko teto fa adiniko foana le izy rehefa tonga eto amin'ny studio eto hoe ny critère anankiray a zay anendrena olona ny fahitako azy ao anatin'io mpitandro ao amin'ny foloalinda io ao mpitandro filaminana io tsy resaka compétence tsony tsy resaka capacité tsy fahaizana fa le capacité de nuisance izy ny olona tena mahay mamotika sy mahay mamono sy mampiororo tena zava-doza le izy tena asa le ampopon'le mpitandro filaminana nareo anatin'ny foloalinda ty zany mila mieritreritra mihitsy nareo a tena zay zany zao ny zavatra hita tsapa zany ary nandritra n'izay fotoana folo taona lasa zay tsy mijery tsony hoe iza ny tena mahay iza no mendrika iza no tsara toerana no ny fahaizana ny expérience na ny diplôme na ny nanao école de guerre taiza na toerana ny tazomina n'iny fa lasa le capacité de nuisance ave zany zao a no ametrahana olona amin'ny toerana anankiray zay olona misetrasetra mavita mate mavita mamotika na mandrava etsika le etsika le rehefa misy mietsika zany le mandrava ny fahalalana ny tiako tenenina fa raha tena mahay nareo tena hoe andala ampiasa ho any amin'ireny asan-dahalo sy asan'ny jiola reny ny mpitandro filaminana dia hitantsika any faritra Mbakireny faritra Breville sesisiany amin'ny Baibo Morano Chrome am'izao kidina mpinina tsy fakahitana ao Ambatondrazaka ny faritra Tsalava Tanambao Ambomasina Isakalina misy fanafiana foana Ambatondrazaka ty ndresako a fa eo zany ianao mahita hoe misy le tsy fahampiana na ara-pitaovana na arak'olona eo amin'le resaka zandary polisy any maramila tsy misy fa lavitra ny misy maramila ary Ambotsilozana itiko itenena zany hoe rehefa any amin'le tena zavatra vahoaka tsy hitanao araka zany anke le mpitandro filaminana tena herinandro zay a Ambatondrazaka satria io moa lafiratsyn'le resaka carrière zany rehefa mikatona le izy a le ministre le raha vokatra tonga tany de ohatrany hoe mampanantenan'le olona fa isokatra de tsy mody le mpitrandraka zany nefa tsisy asa de lasa mitombo tsy mirongatra be zany le tsy fandripalemana lasa vakitrany tsy fakahitana tefandra la tefatsofona raha matoa be fa 20 taona zavatra ohatran'izany no mitranga de tena hoe mitondra famaky de saina misalobina body fotsy le olona tongavan'le tena hoe tsy milamina zany le Ambatondrazaka tsy milamina any aparafara volany nisy carrière aty Ambatondrazaka no lasa mikrotana am'izao fotoana zao resaka tsy fandripalemana zany zavatra zany ahitanao azy fa aiza zany le mpitandro filaminana amin'iny fotoana iny aiza le zandary amin'iny fotoana iny lasa mieritreritra zany ianao tadidiko tsara tamin'ny fotoana andro tondrany président Marc Ravalomanana tezitra be io zandary io rehefa niteny président Marc Ravalomanana hoe hofoanana le mbola projet tam'izay fa tsy mbola nitanterahana hoe hofoanana le corps fa raha androany ianao zany mahita n'le fomba fiasan'le zandary ny zandary zay tena hoe napetraka ho isan'ny mpitandro filaminana manana maizy azy na ny devise ndraiky hoe tanindrazana sy lalàny hoe sady voafehan'ny lalàna izy a no matsapa ny mazava-dehibe any ty tanindrazana imbonany ty kanefa le fomba fiasa androany zany tena niova be tsy ohatrany tamin'izany andron'ny colonel Jean Philippe zany tsy ohatrany tamin'izany andron'ny colonel Richard Ratsimandrava zany ny zandary de nanana ny toerana na izy azy tena hoe nanana ny tena lanjany mihitsy fa androany a lasa le zandary zay tokony hanao asa hafa ivelan'ireny tanàn-dehibe reny ny tena tompony salegy amin'ny resaka tena hoe herim-pamoretana tanàn-dehibe zany zavatra zany mahagaga reo de otra mampieritreritra hoe mbola ilaina ve ny fisian'ny zandary ao anatin'ny structure ny mpitandro filaminana fanontaniana petraka zay edikevitra hoe mbola ilaina ve sa tokony hoe koro anankiroa ihany ny tokony hita amin'le mpitandro filaminana dia ny polisy de ny miaramila ao anatin'izay zany hoe le polisy manamafy an'le fitandrorana fandripalemana tanàn-dehibe de ny miaramila moa zany efa haitsika ny dity satria io système io zany tena lasa ohatrany magakitsika na mijery fotsiny ane le hoe emonate emorege tena hitanao hoe tsy mazava zany le zavatra izy hoe inona marina zany tena fa ny tena hitanao ny tena hoe mazava-dehibe ny fisin'ireo rehefa mitambatra de eo moa zany le zandary ny tena mitarika de ny hoe fanaovana le herim-pamoretana hoe fiarovana mpitondra
tadidiko foana fa na inona mouvement nataony vahoaka ny vahoaka nge lasa aloha amin'ny fisaina ny mpitandro filaminana foana ny vahoaka nefa mahatsapa mialoha ny tsy fetezany mpitondra eto amin'ity tandrazatsika ity fa ny manahirana indrindra ao anatin'izany hoe ny vahoaka lasa mialoha zany dia tsy maintsy ny zandary foana tadidiko mihitsy zany e zany atao niaraka taminareo mitondra fanjakana amin'izao fotoana zao tamin'ny 2009 nanao tolona tamin'izany fotoana zany fa ny nanahirana antsika tamin'izany fotoana zany dia fa ny zandary tamin'izany aloha tantara tsy fanadino zany araka taminareo nanonga-panjakantsika tamin'izany fa le fanonganam-panjakana niainga avy amin'le hoe le vahoaka koa manana ny eritreriny misy zavatra tsy zakany eo fa ny nanahirana tamin'izany dia fa ny zandary dia eo zany le ametrahako an'izy hoe rehefa misy zavatra zany ka tsy zakan'le vahoaka ataon'le mpitondra dia ny manahirana anao foana ao anatin'izay dia ny zandary ny mitondra ny herim-pamoretana sy tena hoe manindry anao ao anatin'izay dia ny zandary ohatrany hoe zany rehefa dinianao le rafitra dia hoe io zandary io miaina anatina tontolo hafa amin'ny zavatra iainany vahoaka malagasy tsy mandadiarina fa raha mividy menaka na 40 000 francs nge mivahoaka ianareo zandary koa ne mividy an'izany 40 000 francs raha mitandraina ry androany le mpianatra nareo zandary koa ne mampianajanaka ary ny azy zany dia apetrako foana ao anatin'ny moralinareo ny fahafatesan'ireo mpianatra reo nareo mbola mananjanaka zay mahatonga na hoe ny fitsarana an'izany dia anareo s'Andriamanitra fa zay navitan'ireny zay navandoza tamin'izany za kristiana za tsy manozina fa za kosa dia mametraka hoe ny aina dia n'Andriamanitra fa ny olona navita nandatsakainy zany dia anareo s'Andriamanitra no fampitsara amin'izany zay fotsiny le izy ianao ne no mitazona ny fitaovam-piadiana iny tsy ny olona hoe aka nisy baiko fa ianao no mitazona an'iny avy aminao no mampiasa na tsy mampiasa n'iny fitaovana iny dia anjaranao no mietreritra hoe mivoloko ve ty mpiray-tandrazana amiko ty oratraiko ve ty mpiray-tandrazana amiko ty sa tokony mandinika fa aty ampelatana koa le fitaovam-piadiana aty ampelatana le fitaovana mandratra an'le mpiray-tandrazana amiko aty ampelatana le fitaovana mamono an'le mpiray-tandrazana amiko dia mieritreretana nga misaina tsara ihany aloha alohany anaovana zavatra fa ny mpaniraka nge rehefa avy eo izy lasa izy mandeha fa ianao le nirahana ianao tratra farany foana ianao rehefa avy eo dia inona moa zany zavatra izy fa akoatran'izay ianao sy Andriamanitra koa mbola fitsarana hafa zany e tsika mahatoky an'izany amin'ny finoana mahagasy atsika zany aina latsaka zany tsy latsa-datsaka foana amin'izao fotsiny fa be da be zay tantara nandalo teto zay fa mieritreretinareo mananjiny io resaka raha io mananjiny hoe olona mamono olona io zany tena io eto tany ianao zany aloha olombelona ho an'ny olona mino ho an'ny kristianina hoe rehefa mandatsakaina rehefa mamono olona ianao moa zany dia tonga dia any amin'ny elo direct tsy misy nininina fa ho an'le olona tsy mino le izy zany fa le zavatra mitranga mantsy tao anatin'izay fotoana vitsikely zay lasa rehefa mahita mpitandro filaminana ianao zany dia tsy manana an'le asiny intsony le mpitandro filaminana tonga dia ny imagen'le mpitandro filaminana zany na colonel izy na général izy na adjudant izy na capitaine izy na inona fa mpitandro filaminana ho an'ny olona dia lasa niry-pamoretana foana ka na ao anatin'ny fianakaviana na ao anatin'ny ankohonana na ao anatin'ny fiarahamonina tsy manana ny toerany misy anazy sony le mpitandro filaminana zany hoe tena potika mihitsy satria raha vao misy zavatra mitranga dia hoe reto olona reto mandatsakain'olona ny ohatrany hoe lasa zay ny lohalarana mandratra olona mamono olona manao herim-pamoretana taloha raha misy zavatra mitranga zany respecte zany olona hoe manana zany hoe mpitandro filaminana ianao hoe na polisy ianao na zandary ianao na inona ianao rehefa manao an'iny tenue iny dia ajain'ny olona tena hoe manaja mihitsy natao le tahotra mantsy raha taloha dia hoe respecte ajain'ny olona fa amin'izao fotoana zao atahoran'ny olona zay le fanajana misy am'izao zay le izy tsy manaja tsy raisin'ny olona amin'ny hoe positivement le izy zany fa tonga dia noho ny ianao mpitandro filaminana ianao dia matahotra le olona dia mifitsaka zay le izy fa taloha tena hoe manaja tena hoe ao anatin'ny fianakaviana ianona nge zao dia ny fianakavianao dia manaja daholo dia reharehan'le fianakaviana hoe ianona ho ny tafiditra miaramila ianona ho ny tafiditra zandary ianona ho ny tafiditra zao fa taty aoriana misy ara tena menatra mihitsiny dia rehefa misy vorivory ny fianakaviana na misy ale dia tsy maintsy misola akanjo aingana aloha tsy manao n'iny tenue iny dia miverina hoe aleo hitan'ny olona hoe za olona sivily zay zavatra zay zany
mampieritreritra atsika rehetra tena ao anatin'ny fiarahamonina mampieritreritra mihitsy zany zavatra zany le imagena erim-pamoretana mipiteny reto olona reto tena mipotika mihitsy tena potika tanteraka mihitsy ny ao anatin'ny ministera ny fiarovam-pirenena moa ao anatin'ny fotoana volana vitsivitsy zay de hoe manao restructuration be manao fiovana be mihitsiny ao anatin'izany ministera zany de napetraka daholo zao rafitra rehetra zao enontsika re le zone de défense nationale les ZRS reny zany moa zany les zones de défense de sécurité zay de ireny zavatra reny zany hoe apetraka tsikelikely fa ho an'le olona any toerana le izy de tonga de efa misy miororo be hoe na misy misy ZDS napetraka hoany aty aminay fa re olona reo tena nao erim-pamoretana nefa taloha zany hoe misy olona affecté ohatra hoe any Mahajanga ohatra de hoe commandant ihany hony affecté makaty ao amin'ny régiment zao miazakazaka daholo le mafantatra rehetrarehetra de anaovana fety be de atao fandraisana be zao tsy misy an'izany tsony be da be mihitsy ny eo amin'ny gradena capitaine eo manko ny tena mafana fo tsara zany ny mbola frais be tsiny eo izy zany ny tena hoe mipetraka zany am'le macommandant compagnie anazy matetika moa zany eo amin'ny zandary sy ny mpitandro filany miaramila commandant compagnie eo zany le gradena capitaine de eo zany ny tena hoe fantatro tsara mihitsy hoe ny asa ny fony ary manao an'le izy hoany le fiarovana an'le vahoaka sy fananana le mpitandro filaminana fa hatramin'ny diran'le fanendrena politika eo teo amin'le manamboninahitra eo anivon'ny 10 alin-da no mampivaralilana izy io satria lasa ohatrany hoe ny fampiakarana grady na ny fahazahoana toerana eo amin'ny mpitandro filaminana de noho ny fironana politika n'ilay mpitandro filaminana de lasa very zany zay zavatra zay tadidiko tsara mihitsy zay satria lay fomba fametrahana olona teo anivon'ny mpitandro filaminana ino moa efa somary resantsika teto le hoe ny grady io nge raha teo anivon'ny zandary fotsiny aloha zany taloha grady tapitra teo amin'ny colonel ny zandary tamin'izany fotoana zany ny mpibaiko ny zandary ny teo amin'ny fibaikoana ny zandary zany tamin'izany fotoana zany mbola tsy nisy ministera ny zandary dia colonel ny faratapony zay mahatonga nanampatsiahy teo hoe colonel Jean Philippe satria zany ny tena hoe olombelona zany teo anatin'ny fibaikoana ny gendarmerie tamin'ny fotoana androny zany zanaka zandary mahatonga namiteny an'izany de ianao zany nametraka mihitsy hoe zany olona mahazo gradena colonel zany teo anivon'ny zandary tena olona manana maizy azy zany ary tsy niraradraraka ny kitana tamin'izany mbola tsisy kitana fa taty arina nilatsaka amin'izay io kitana io eo mampiova an'le fotom-pisainana hoe nanomboka teo amin'ny fanomezana n'ilay gradena général zany mampiova ny fitondran-tena n'ilay mpitandro filaminana ny antony politika ny anomezana général ny olona anankiray manana zo hiakatra gradena général daholo izy rehetrarehetra rehefa mafeno an'le fepetra eo amin'ilay bokotra 5 zany le milanja n'le gradena colonel fa misafidy am'izay zany le aty am'le fibaikoana civile anyme de lasa misolelaka le mpitandro filaminana nefa zavatra tsy toetrana mpitandro filaminana zany taloha dia lay fisin'lay bokotra de le bokotra moa zany niakatra tsy kelikely teo ko lasa kitana roa de aveo de kitana telo de zao izy kitana 5 nefa raha ny kitana manandrambo de tena tsy de famony te izy ahoana ny azahoana an'ity kitana be da be manjelanjela ty de varina amin'ny kitana miraraka avy any an-danitra io zala de zay zavatra zay lasa misy fivarotam-panahy zany ao anatin'izy fa tsy mijanona am'le tena hoe maizy azy ianao am'le anao le mpitandro filaminana fantatra ny zavatra nataonao tao am'izany asa mampitandro filaminana anao zany de zay tena mahita mihitsy hoe nanomboka teo amin'ny fanomezana général ny manamboninahitra no nanomboka ny ova io zavatra io aty arina am'izao fotoana zao tena tsy mampino anao koa zany hoe nanomboka teo amin'ny tsy fisin'ny tsenan'ny asa sy sehatry ny asa de lasa mivaralilana le resaka fitandrona fandripalemana taloha tadidiko tsara mihitsy tena zany andehanao maramila zany ka fahavononana tatiraka ary de tena hoe atsona manao maramila misy atsona manao maramila de tafiditra any afa-panadinana ho lasa maramila fa mbola mitsoka hoe aza tsy anao zao mandovola ianao manao fa zao na andeha ho atsona maramila ho soldary de mandovola
dia maika moa zany fa ho voantso tena hoe ho rangager zany ianao lena hoe mahazo rangagement fa hoe lasa tena mpitandro filaminana dia mbola vola tiany idirany zavatra ohatry zany zany ao anatin'le sehatrin'le folo alin-da dia potika avy ety ambany ka hatrany amin'ny faratapony le resaka folo alin-da dia mampalahelo ane zany zavatra ny fanadinana idirana ho any amin'izany mpitandro filaminana zany dia tena hoe hitanao zany le izy hoe io fa misy fandoavam-boly dia rehefa tonga eny amin'le sehatra amin'izay a tsy maharaka an'le rythme satria tsy vonina amin'izany fa hoe io ny tena ny asa misy dia hoe reo ny tsaratsara karama zany mpitandro filaminana zany tsara karama dia rehefa avy eo mangataka affectation any amin'le bebe dahalo dia hitanao zany le fahavononana amin'le izy hoe tsy hoe angataka affectation any amin'le bebe dahalo a mba hatonga ny fandripalemana eto Madagasikara fa any amin'ny toerana misy dahalo misy bizina dia hoany a satria zay dia zay le idirana ao anatiny tena hoe le vocation mihitsy zany tsy ao hoe tsy olona natokana raha isa tsara etsana ange raha olona tena hoe atokana andeha anao mopera no tsy vonina amin'izany dia potika le fiangonana ange fa ny olona otsona anao mopera zany a dia tena olona natsona vonina ifevatana hoe ny mopera tompo dia tsy manambady dia vonina ifevatana amin'izany ny olona natokana any hoe tena hoe voantso a ary voatokana isafidy an'izany fa tsy hoe andeha anao mopera satria ao ohatra mafinaritra fa tsara sakafo ohatra zao tsisy problème mahana tomobile dia potika le fiangonana raha vao zay fisainantsika dia ohatra zay koa le maranilo sy le mpitandro filaminana satria ao ny tsena ny asandroany dia na olona tsy vonina amin'izany dia makany ny sasany zany misy varisy dia makany dia tonga ao dia vao manao an'le kotrana roa volana dia tonga dia mivoaka dolo dia tsy maraka dia marary dia mody avy any zay le izy hoe mila fahavonona zany zavatra zany a nivadika daholo taty arina le fahantrany tena enjana loatra manana ndraikitra amin'izany a ny mpitondra zay mahatonga antsika amin'ny tena hoe ny fanovana ange tsy tononona fotsiny fa be da be ny zavatra takiny zany ary zay zavatra zay no mila hovany zany hoe ny fotom-pisaina ny olona andeha anao mpitandro filaminana zany a dia olona vonina amin'izany ary tsy mieritreritra hoe satria io no mampidibola io ny afahana miasa io ny tsena n'asa dia makao fa hoe olona vonina amin'izany a ary olona hiatrika an'izany a anao an'izany asa zany tena hoe ampahamalinana sy tena hoe ampitiavana ny anaovana anazy erovanao mpiray-tanindrazana aminao hoe olona tena voantso manokana ianao zany no mpitandro filaminana mahafoy ny ainao ianao ho an'ny mpiray-tanindrazana aminao fa tsy ianao indray no mahafoy ny ainao ho amono mpiray-tanindrazana aminao andratra mpiray-tanindrazana aminao diso mihitsy le antso raha zay no natongavanareo ary anaovanareo le mpitandro filaminana tena marina mihitsy zay zavatra remarque resantsika zay asa aloha zany androany raha mangila tsofina daholo ny mpitandro filaminana amintsika nyteny zao satria marary n'io zavatra mitranga amin'izao reo le olona le tena hoe namono tena mihitsy zany hoe manana le vocation manaja an'izay hoe asany zany fitandrona filaminana zany fa rehefa nanjaka amin'izay tsika miveritsika eto foana ny ao anatin'ny lalam-pandrenana ny article 39 andininy fahasivy amby telopolo zay milaza hoe ny mpitandro filaminana dia anisan'le hoe tokony manana ny neutralité tsy ahitana mihitsy zany soritra hoe miandany politika amin'ny ary na amin'ny ary izy fa tena mampiseho neutralité ho an'ny tandrazana ho an'ny fireneny zay zany no ijoron'ireo mpitandro filaminanareo ny dikan'izany a tokony ahita mihitsy tsika zany hoe raha olona ka miakatra grady dia noho ny hoe fanaovana allégeance misolelaka amin'le mpitondra aloha zany zay no vao afaka miakatra grady misy tena hoe mijaly be marina fa hoe décision politique na décision iny zany hoe lasa subjective rehefa tonga any amin'ny colonel miakatra any ianao zany taloha hatramin'izay nahafantarana an'izany hoe lasa généraly a dia efa tena zavatra goavana be mihitsy misy dikany ange le anarana général io hoe général de brigade misy dikan'izay misy dikany iny tohiny iny hoe brigade manino iny atao hoe division manino iny atao hoe corps d'armée misy dikany daholo fa netsika miakatra dia mahazo daholo dia nanomboka tamin'ny sivy sy roa arivo moa zany tena hitako ty zavatra ty re olona le tena hoe ny tompona ndraikitra mivantana tamin'le resaka nanaovana fanonganam-panjakana ianao mahafantatra an'izany tsara zay sisa tavela le hoe tsy nanenina zay olona hoe mijanona
tsy niazakazaka be intsony zany hoe vita ny anjara andraikitra ny teo hoe nanonga-panjakana dia vita dia tsy nakatoerana firy fa mipetraka dia mipirina dia miverina ny sainy nanaja n'le mpitandro filaminana azy fa maro tamin'ireo le hoe mijeren'ity filoham-pirenena ty zao hatramintsika amin'teny zao tena mijereny tsirairay dao hoe iza ny olona gérable afaka gérena afaka manipuleny dia reny olona reny no nomeny toerana zany tamin'ny oviana ny resaka reny resaka inspection générale de l'état resaka contrôle financier ny resaka an'izany fa misy olona za tsy contre mihitsy hoe raha olona manana an'le capacité manana an'le fitraikefa manana an'le diplôma manana an'le fahaizana izy ny apetraka amin'le toerana fa ho an'le mpitondra le izy hoe iza ny olona ho apetraka ty mora géreny ty fa raha olona bebe loha sy olona mamalina olona manana principe tsy azo apetraka amin'izany dia ireny olona reny zany no hitantsika zao amin'ny rafitra be dia be ka azo raisitsika eto ny exemple ny ohatra be dia be azo raisina hoe ianona napetra ny ary satria tamin'izao ito a nanampy anazy tamin'ity asa tamin'ny fanonganam-panjakana tamin'ny tetezamita dia zao no nataon'ity a dia zao izy apetraka eto fa ny tena makarary fo mihitsy zany dia mahita le hoe hatramin'le simple soldat le tena mbola vao any farany ambany vao anomboka carrière mihitsy reny ange any arina any no nahazo ny grade zay sy toerana sy andraikitra azy omena anazy fa mahavariana mihitsy hoe misy olona zay zany ny tena resako eto hoe manao restructuration le fitondram-panjakana amin'izao a tsy mijery mihitsy izy hoe le olona tena manana an'le profil n'izany ho mpitandro filaminana zany na zandary zany na miaramila fa misy amin'ireo nge tena hoe ampidirina tsy manana ninina mihitsy bagage na traikefa na fahaizana na diplôma fa mandeha ho azy fotsiny za gaga misy fotoana namana le olona le raha ataoko hoe raha namana moa zany izy zany efa adjudant ohatrohatran'izay fa namanoratra raha le olona dia sahirana tena hoe sahirana tena sahirana zandary izy amin'io nefa ny zandary ange OPG dia gaga ianao hoe ahoana tsara raha ny recrutement reto olona reto dia amin'izao tsika miteny zao zany dia hoe reny resaka engagement reny moa zany dia mahitahita misy olona mahitahita lasa business ny vadiny lehibe reny zany zao no maka vola dia mandray vola be 25 millions 30 millions FMG 5 millions d'ariary na 6 millions d'ariary anaovana engagement manao mikarakara le engagement maka vola izy dia meny le convocation dia engagé le olona zany mahafantatra an'izany daholo eo anatin'io rafitra io fa tsika moa eto miresaka an'izany zavatra zany a ampahafantarina ny olona hoe zany misy réalité iany antsika ao anatin'ny fitandrona filaminana dia azagaga tsika zany hoe raha olona tonga io amin'ny toerana io dia anao herim-pamoretana satria olona gérable no olona apetraka eo a olona manipulena tenena fotsiny hoe zao ataonareo dia lasinareo tsy mieritreritra mihitsy manao an'le zavatra ampanaovina azy natao ohatra io koa zany le tsenanasa ao am'baiko foana tsy ndriko foana zay a le tsenanasa zay raha ohatra ka tsy anaiky an'le baikon'le lehibe zay lasa manao politika dia re tsara le fiovan'le toe-tsaina le tsenanasa tsisy zaranao zany tafiditra ao nite hiditra ao ary mandovola dia ao anatiny indray nefa zany a misy an'le lehibe indray mahazo an'le grade sy ohatran'izany sy le voninahitra reny ndray le manao eny tompoko ary am'le mpitondra fanjakana civily zay miaro ny toerany dia rehefa manaiky an'ilay mpitondra fanjakana civily lay lehibe zay manamboninahitra ambony a dia miaro an'ilay toerany sao dia soloana eto matahotra satria misy tombontsoa koa ao rehefa mahazo an'ilay fibaikoana ianao a be da be ny tombontsoa azo ao koa dia sao dia soloana eto a dia eny tompoko aloha avy any ny voalohany dia midina io eny tompoko io a atraty amin'ilay mpanatanteraka hoe sao dia manary lamba zay moa fomba fiteny any amin'ny tafika zany na any amin'ny zandary hoe manary lamba rehefa hoe voaroaka sao dia manary lamba sao dia lasa alefandrala any alakato io le permission alakato hoe any amin'le tena any andakirany zany lasa any dia iarovana an'izay dia manaiky na inona zany le zavatra ampanaovina na mety na tsy mety zay zavatra zay manimba n'le toe-tsaina zany avy any atapony hatraty amin'le farany ambany dia potika le izy le rafitra ray manontolo no potika fa tsy le fomba tena entina manao an'le asa tsony zany no voaja fa le fanekena sy le fanaovana eny tompoko sy le tahotra n'le hoe mitsenanasa tsisy tsika aza fiditra ato a
dia mba herovana an'izay toerana zay dia rehefa miteny lehibe dia ekeo mba tsy hatonga anao ho voadaka ao anatin'le sehatra ho lasa tsy anasy ianao rehefa avy eo. Io zany tena apetrakitsika mihitsy fa raha mavita mametraka tsenanasa ho an'ny tanora sahaza ny zavatra nandratoa dia tsy lahara-pahamehana amin'ny olona tsy vonina anao an'izany asana mpitandro filaminana zany ny andehanao mpitandro filaminana fa androany tena tsisy ny tsenany asa dia tsy mana-tsafidy le tanoratsika dia hoe zara ary misy asa tao dia zay asa hita hoe misimisy karama lehibebe dia ifandrombahana zavady fototra ny olana ao anatin'izany rehetra zany dia hoe tsy mahavita manome tsenanasa ho an'ny tanora malagasy ny mpitondra fanjakana zay ny fototra io fa rehefa ohatra ka ampy ny tsenanasa io moa zany le hoe misy fanjakana ve eto miasa ve misy mahazo asa ve ny tanora reny zany tafiditra ao anatin'ireny zavatra reny mila mieritreritra le mpitondra fa zay ny olana androany tsy vitatsika mpitondra ny manome asa sahaza ny tanora malagasy dia farafidin'le tanora dia zay asa rehetra hita dia atao daholo na inona na inona mba tsy ampivary lavo an'zareo ny tanora lasa makorelona sotra zany varitena zany nge fa tena tsy fidiny zany reny zany tsy tokony andatsany reny tsika fa reny zany dia taratry ny tsy fahaizany ny mpitondra ny fandimby teto Madagasikara mitondra ny mamaro anisan'ireny ary lay sehatrasa ohatran'izay tenentsika zay hoe ny olona tsy manana n'lay fanirinana ao an'lay asa ny lasa manao an'lay izy tsy fidiny noho ny hoe satria sarotra ny mitady asa dia mbola tsy fahaizan'ny mpitondra koa zany ary rehefa ohatra ka tsy ampy ny fahaizan'ny mpitondra dia ny rafitra rehetra mipotika dia manaonao foana le olona amin'le asa sy andraikitra zay tazominy zany ange mahitantsika an'ireny hoe mandeha ianao mihaino hoe misy ragova lasa manao an'izao misy lehibe ny district manao an'izao satria zay ka le tsenanasa ianao raha vao tsy metimety amin'le mpitondra manao an'le eny tompoko miala le préfet miala le lehibe ny district olona niara nandritra firy taona le préfet niara nandritra firy taona le lehibe ny district fa le mpibaiko ary rehefa tsy mety aminy ka tsy manao eny tompoko atrasy lasa ianao nefa le asanao no nataonao araka ny tokony izy noho izany le olona manao ny asany araka ny tokony izy voatsoka fa le mpanao eny tompoko manao ny asany tsy araka ny tokony izy tena mety ty préfet ty tena mety ty lehibe ny district ty aloha tena lehibe ny district tena 5 mahavoa mihitsy ity ragova le misolelaka iny tena ragova mety amintsika iny ragova iny zay le izy ka tsika zay zany ny azo tenenina fa mila manovotsika hoe mila misaina tsara dia mametraka fanovana ho an'ity Madagasikara ty ho any rapitso raha afaka pitso mila mandinika tsara hoe ohatrany ahoana ny rafim-pitantanana tokony hitondra ny Madagasikara anovana n'izany rehetrarehetra zany zany zavatra mitranga zany ohatrany hoe zao le olona tenena chef Cisco hoe talehan'ny sekoly EPP zay vao mbola nisy fotoana izy mbola vao firy taona mbola fram aloha dia nakarikarina tao dia nanao politika dia nanao ny akanjon'ny zareo ny couleurany zareo raha minitra kely teo izy dia lasa chef Cisco nefa le olona feheziny ao anatiny io mba hitretiko hoe Cisco zany ngeza zany le olona feheziny zany hoe le olona ohatrany hoe zany hoe adjudant no mife compagnie anankiray zavatra zay ny zavatra mitranga zay lasa mitsimbadika ary io zavatra io nitranga nomboka tamin'ny 2024 hatramintsika amin'izao zany tsy voarina mihitsy fa mbola mitohy ara dia namanamana hoe ay apetraka renaniny anao atao ragova renaniny ianao satria niaraka ny tolona atao mampimenimenina ny olona daholo zany hoe inona moa ny asany inona moa ny critèren'le olona tendrena ragova amin'izao jerena daholo le mba misy mba manao CV ihany io fa misy moa zany mbola CV atao reny dia gonflena le CV ny amba angatahako mihitsy rehefa ratrizay tamin'ny andron'ny président Ravalomanana tena sarotiny mihitsy izy hoe manao CV anao fa miaraka amin'ny diplôme copie ny diplôme na attestation na inona zay zavatra justifienao zay fahaizanao ao zany fa amin'izao manao CV olona fantatra zao fa olona tsy navitan'izany tsy nandingana tany amin'ny université zao na lany session tany amin'ny université tampoka hoe zay lazainy fa izy no manana maîtrise en gestion manana licence en économie lasa zao
tena mba voay daholo mba ho transparent ty raharaha ty a aza énoncena aza tenenina fotsiny hoe za manana diplôme zao mba mendrika zany fa le misy olona tena nianatra namono tena nandany vola nandany andro nianatra tena rehefa mahay ianao mangatantsika koa alefatsika raha amin'ny fotoana manaraka raha milasinety angamba ny dressé alefatsika le irany maleo iny le tao am-pianarana zone gistra ministre ny titre ny ministre ino alefatsika iny fa androany aloha mbola ho an'ny fetiny ray a dia mangataka hira daty ho an'ny botsitsika rehefa aveo rehefa mamarana afaka minitra vitsy fa zavatra mitohy ireny efa d'actualité tamin'ny andron'ny amiral diratsiraka iny hira iny fa amin'izao olona tsy maininina tsy manana diplôma no mifehan'ny olona mianatra sy manana diplôma na manana traikefa io zany tsy voatery hoe manana diplôma tena faratapombe ianao zay vao hoe fanitraikefa niny ianao zany ny mpiasa-panjakana indrindrandrindra ke misy ao anatiny en interne ao anatiny ao a misy fiakarana grade renforcement de capacité misy fianarana atao ao dia mba miakatra ny karama miakatra ny kategoria fa amin'izao olona variana anary tonga dia miplonge be tonga dia hoe inona ny fahaizanao inona ny traikefanao inona zako antokony manohana mpitondra nametraka anazy tao amin'ny fitondrana tena zao vao tafapetraka hoe sy dia inona natao voalohany lokony aloha mibirao rehetra lokony amin'ny lokony zareo ary io hitantsika naizanaiza zao amin'ny trano tokony tsy lokona lokony zareo amin'ny lokony daholo zay ve le neutralité ny administration voalaza ny lalam-pandrenana zay hatramin'ilay filopirenena mbola manao ny akazo dia io zay mavita manao an'izay any zay miborosy krasy misolelaka ihany zay ihany no mahazo toerana fa zany fahaizana zany aloha zany dia natapetraka ny anaty poubelle zany zany traikefa zany natao anaty poubelle zany tsy misy an'izany tsisy mirarahan'izany mihitsiny zao fa hoana miaraka amin'ny saosy miaraka amin'ny saika zay ihany miaraka amin'ny saika aminay nareo ndahoara mamey kely 10% mamey mandoa écolage manao an'izao tsy miteniteny anay tsy mikitikitika anay tsy mikritika fanjakana fa raha vao miteniteny ianao ka manaratsy ny fanjakana raha pitsy anao dia efa affecté satria ny mpitaty ina moa mpanao ny sotrobe lavatango efa mpanao tatitra vilana any tonga dia efa miteny hoe ianona zao no nataony ary amin'izao fotoana zao re fomba fitondran zareo efa mezantsika indray ty samy zareo ihany no fampitsikilo voaraikitra ny fivorinana misy fiarahana kelikely dia efa misy mandray telefonenao mienregistré dia makasary dia iny dia tonga dia efa alefa dia maka 19 any amin'izay andefasany anazy rapitsy le niteny an'iny dia efa misaoty affecté miala zay ny fomba fitondrana amin'izao fotoana zao asakasakitsika rehetra zay manaiky an'izany fa tsika eto Miara Manonja aloha tsy maintsy miteny ary tsy maintsy mitsikera satria zay ny zavatra iainana miray zao latsaka kely fotsiny faranatsika eo fandarana mamerina fisaorana atsika rehetrarehetra izay nanaraka n'izany fandarana zany na dia teo aza ny olana ara-teknika zay nitranga androany tena trany am-piandohana mihitsy dia efa taradiny ray maheritsika teo ampivovoany teo tsika dia tapaka ihany koa ny jiro mbola nitratran'izay ihany dia nefa navita fandarana ihany tsika zany hatramin'izao amin'ray zao dia isaoranareo zay nanaraka an'izay hatramin'ny farany makasitraka atsika ihany koa izay fanometanana aminay tsy tapaka amin'ny alalan'ny na tolo-kevitra fotsiny ary io na mifampitambo-avao io misy moa zany fanohanana koa ohatran'le tsy mamamo teo efa isorana daholo zay rehetrarehetra zay zay ny atao hoe fiarahana manonja dia mirary faranerinandro sambatra ho antsika rehetra samy anao fety sambatra daholo dia manantitra foana fiarabana ny ray rehetra koa mana dia somary lasa alohan'ny fotoana dia amin'ny lasainy ndray fotoana antsika manaraka aza dino ny mbola miaino an'ity hiry ty fa mbola stable izy raha tsy vita mihitsy ty hira zay alefanay ao anareo ampitiavana hirany tarika hirany boty natolotra ho an'ny dada rehetra ho an'ny ray rehetra zany dia manantitra ny firarintsoa atratra soma tsara zany fetin'ny ray zany na dia tsy te malaza loatra ary anareo dia tianainareo ray rehetrarehetra dia ampitiavana be nanoloranay nyty hirany boty ty dada dia mafinaritra Mas